Aoka fivoriam-pifaliana, fivorian'ny olona mifaly noho ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ty fotoana ty. Antsika hitehaka mafy an Jesosy. Alleluia. Ny firatany masoandro dia tahaka ny manambara ny fifalian'Andriamanitra isan'andro. Rehefa miramira ianao ao an-tanàna dia ny olona hoe mirehatra indray za amin'ny masoandro zany. Amen. Dia ohatran'izany hitsainantsika ny tenan'Andriamanitra. Amin'ny fomba sokatra tsara, amin'ny fotena vonona ny aiky sy todika makany amin'Andriamanitra. Ety am-panomboana dia aoko marina anatinao hoe tsy misy jerenao akoatran'i Jesosy Kristy irery ihany. Tsy misy enonao akoatran'ny tenan'Andriamanitra. Tsy misy inonao akoatran'ny tenan'Andriamanitra. Tsy misy avelanao hitarika anao akoatran'ny fitarian'ny fanahy masina irery ihany. Amen. Andeha tsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra anatin'ny vavaka mialohan'ny hamakiantsika ny Salamo 7. Hitsangantsika ty vavaka tsikara. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zahay. Ny amin'izao fotoana izay omenao anay izao Andriamanitra. Tsapanay fa mbola tsy miratra koa ny masonay Andriamanitra dia tsy hainanao fitiavana zahay. Omenao tombonandro zahay rehetra. Arovanao ny alina. Tahinao zahay. Omenao hery indray. Afaka hiatrika an'ity andro ity ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Andriamanitra fa ny fitiavanao no matoy izao anay. Misaotra Andriamanitra ray fa ny fitarianao Andriamanitra mahatonga anay tsy very lalana, tsy diso lalana. Misaotra Jesosy fa raha ny fofonay eo amin'ny oronay ary Andriamanitra dia mbola avy aminao ihany koa. Misaotra anao zahay ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fisianao amin'ny fiainanay, ny amin'ny fanekenao hijery anay, na dia ao anatin'ny fahalebiazana ary ianao Andriamanitra dia manaiky hampidana ny fijerinao, hitazana ny fiainanay tsara ray avy. Misaotra Jesosy fa manolotra ny tananao ianao mpitantana anay tsara ray avy. Misaotra ny amin'ny fanahinao masina izay nomenao anay ahafahanay mahita makany amin'izay toerana ao anatin'ny fonao Andriamanitra, eo amin'ilay toeram-pionana, eo amin'ilay toerana hiandrasanao nay tsara ray avy. Jesosy eo, tsy afaka ny hatateraka ny anjara voatendrinay zahay raha ny fisainana no entinay manakatra ny lalana. Fa misaotra Andriamanitra fa mifanahinao dia mijoro ho mpitari-dalana any tsara ray avy. Mankasitraka ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny famindrampo, ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny fampahita-pity, ny amin'ny zavatra hisedranao amin'ny fiainanay tsara ray avy. Zahanao toetra izahay satria toetra tsara ny tianao hivoaka ao anatinay tsara ray avy isan'andro. Ilay toetra maneho anao. Aoka ho hita fa ianao Kristy no velona ao anatinay isan'andro. Aoka ho hita fa ianao Kristy no mitarika anay, no manitsy anay, no mampianatra anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay mamindra, ny amin'ny fahafahanay mandray, ny amin'ny fahafahanay mandre, ny amin'ny fahafahanay mahita, ny amin'ny fahafahanay miaina anatin'izany teninao zany isan'andro. Misaotra satria tsapanay fa zany rehetra zany dia faneo mpitiavana, avelanao ho tsapanay sy hitanay Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Ataontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisiany amin'ny fiainantsika tsara ray avy, ny amin'ny fitariany, ny amin'ny famindrampony, ny amin'ny fitsimbinany antsika, ny amin'ny fijereny antsika rehetra. Alleluia. Misaotra Jesosy fa ianao ny tena fitiavana. Ianao ilay masina mandrakizay. Tsy navelanao ho tavela tany amin'ny fiainana tsy izy izahay. Fa tonga ianao hanangana, tonga ianao hanitsy, tonga ianao hampianatra, tonga ianao hitarika anay. Amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Amen. Dao sitsika tehaka ny olona feno fisaorana an Jesosy amin'ity fotoana ity. Alleluia. Alleluia. Salamo 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no vakiantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Salamo 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nataony Davida, misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra. Izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina any an-davaka, izay manarona famindrampo sy fiantrana anao. Amen. Dao tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ity teny hafa io dia lazainy hoe fasana. Ilay hoe izay manarona ny ainao tsy hidina any an-davaka, fasana ny lazany anao. Jesosy efa nandresy ny fahafatesana ao antsika tsara ray avy. Ary androantsika dia mbola mila misaotra foana ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy, satria ny fitsangana no hiantoka ny fitsanganantsika mandrakizay. Dao tsika afantotsika amin'izay ny fisaorantsika rehetra androany misaotra Jesosy ny amin'ny asa-pamonjena izay nataonao, ny amin'ny fitsangananao izay hiantoka ny fananganana koa Andriamanitra. Azanatao ny tananao androany ndao tsika hisaotra fotsiny Jesosyamisaotra. Fa natao anatin'ny toeram-pahafatesana ary ianao dia mbola tsy nanadino anahy ianao.
natao anatin'ny toerana ohatrany hoe tsy ahitana zavatra hafa renao dia mbola tsy nanadino anahy. Mahagaga Jesosy fa na dia hoe tsy hitany masonao ary ka za dia tsaronao foana, fa nefa mahagaga Andriamanitra fa hitanao foana naiza misy Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa ny amin'ny toerana mety divitry ny fahotana ny olona anankiray dia mbola tazanao ary tianao afahana soavotana. Jesosy io misaotra fa izahay tsirairay avy zany Andriamanitra, raha ny lasanay Andriamanitra dia afaka ilazanay hoe tena namonjy anay Jesosy, tena nanafaka anay Jesosy, ary isan'andro ianao Andriamanitra dia omemboninahitra foana, dia raina foana ankalazainay foana ny anaranao amin'ny tehaka, amin'ny dia, amin'ny hetsika rehetra, amin'izay rehetra hatrehanay Andriamanitra dia ao ka ho hita fa ianao no memboninahitra. Tsy misy ankoatranao Jesosy fa ianao irery ihany, ianao no mendrika an'izany Andriamanitra. Haleloia. Asandrato ny fisaorana amin'izao fotoana izao tena mihitsy Jesosy misaotra anao, ny amin'ny diakapaka ny heretanao misaotra anao, fa nilatsaina ianao fa tsy netikivy ianao misaotra anao, fa betsaka ny zavatra mety afaka nampihempotra fa tsy niempotra ianao satria hitanao fa mila famonjena. Anao nisaotra eram-po hoanao riray masino satria nomena ho anay Jesosy sy zanakao. Anao nisaotra eram-po, anao nisaotra eram-po, anao riray masino satria nomenao anay Jesosy zanakao sy zanakao. Fa ho aminy mininy ery hoany malemy sy ny arena hoany fa ny any Fofotsika ny tanantsika dia anao fisaorantsika Jesosy misaotra anao zahay satria ny fitiavanao no matoy izao anay Andriamanitra. Nasehonao anay Andriamanitra fa le fitiavana tokoa ny manarona ny zavatra tsy mety rehetra satria tianao be zay Jesosy. Aleloia. Tianao zay ho vovonjy ho afaka andova ny fiainana mandrakizay eo anilanao Andriamanitra. Dia misaotra Andriamanitra fa na zavatra mbola tsy takatry ny sainay fa ho ataonao ary Andriamanitra dia efa isaorana anao sahady Andriamanitra satria ianao nefa mitantananay sy mitarika anay amin'ny anaranao Jesosy. Anao nisaotra, anao nisaotra eram-po, anao riray masino satria nomenao anay Jesosy zanakao sy zanakao. Anao nisaotra eram-po, anao riray masino nomena ho anay Jesosy zanakao. Jesosy zanakao ao aminarena mininy ery hoany malemy sy ny arena hoany mahatra fa ny any nona fody wais wanao awamini minini heri uani malemi sinyarena uani
Ianao miambonahitra, ianao nankalazaina Jesosy, ianao nideraina Andriamanitra. Ny amin'izay rehetra mitranga amin'ny fiainanay Jesosy, dia ianao no miambonahitra. Ao anatin'ny zavatra rehetra trianay, dia ka nyteny mivoaka amin'ny vavanay hoe masina ianao, fa tsy miova ianao, mendrika ny voninahitra ianao, mendrika ny fiderana ianao. Ao ka ny masonay tsy hifantoka amin'ny zavatra ny tany, fa ka ny masonay sy ny fonay hifantoka aminao Andriamanitra. Ary rehefa ianao nifantohanay Andriamanitra, dia tsy mahalaza ny zavatra hatrehany izahay, fa mahalaza anao izay manatrika anay Andriamanitra. Ny vavanay dia amboarinay hiteny sy hanambaranao mandrakariva, satria ilay antom-pisinay mihitsy Jesosy dia ianao rery ihany, tsy misy ankoatranao Jesosy. Namboarinao zahay, nataonao zahay hanambara fiderananao. Ninona zavatra mety misy, dia ka ny ao am-bavanay Andriamanitra afaka hiteny foana isan'andro isan'andro, afaka hilaza foana isan'andro isan'andro. Ninona zavatra mety mandalo eo amin'ny fiainanay, dia ka ny frazinay tsy hiova arakaraka ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainanay, fa ka Jesosy hitoetra mandrakariva amin'ny vavanay hilaza hoe Alleluia. Masenianao, ianao, Tompo tsisy tohanao. Masenianao, ianao, derao anao, derao anao Jesosy. Toferitsika ihany zany teny hoe masiny anao, masiny anao, eny anao, Tompo tsisy tohanao, masina ianao, ianao, derao anao, derao anao Jesosy. Hideranao mandrakizay aho, hideranao mandrakizay aho, lalina ambity, eo ankianjy zay, kianjy zay akaiky anao, no mametia. Masina ianao, masina ianao, masina ianao, eny anao, Tompo tsisy tohanao, masina ianao, eny anao Jesosy, derao anao, toferitsika ihany hoe masina ianao. Asa raha tenarany teneny mihitsy hoe masina ianao, masina ianao, ianao lay masiny indrindra. Yes. Masiny ianao, eny anao, derao anao, hideranao mandrakizay aho, Alleluia. Hideranao mandrakizay aho, lalina ambity, eo ankianjy zay akaiky anao, eo aminy zay misy anao, hideranao mandrakizay aho, hideranao, hideranao mandrakizay aho, lalina ambity, eo ankianjy zay, eo ankianjy zay akaiky anao, no mametia, eo ankianjy zay, eo
ewankianji zayakakiana numame dia titeyana lavitranao ewankianji zayakakiana numame dia totsika ivavaka jesosy eo akianja tsaronay manokan'andriamanitra fa teo akianja nitondrana le vehivavy tratra ola tanana nitsangatsanga tena zany andriamanitra teo akianja eo amin'ilay toerana tsy lavitra anao fa eo atongotra ao andriamanitra eo ny mety aminay indrindra eo ny ahafahanay manambara ny fahalehibiazanao eo ny tena toeram-piderana ihany koa andriamanitra jesosy eo ny takinao an'ny mpidera dia ny anana ny fon'ny mpiankohaka amboary zay jesosy anana ny fon'ny mpiankohaka mandrakariva eo ampiderana amin'ny anaranao jesosy andriamanitray atramizay ny fiandriananao andriamanitranao ary anio ninonaitanay ny fiandriananao andriamanitranao andriamanitray atramizay ny fiandriananao andriamanitray anao ary anio ninonay fiandriananao Andriamanitray tsinatao tananyanao Andriamanitray tsy miankina amin'ny olona ianao hoe voninahitra mitsy ny tomponao andra Andriamanitray tsy mila Alleluia fikasанao ihany no tena tsy natao ny tananao Andriamanitranao tsy miankina amin'ny olonanao Andriamanitranao zay omeny olonao Lotsika ika marobe mitsy teny Andriamanitra fe Alleluia 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 Alleluia
tsy miovy ianao mandraky izay ianao aminy izay zay tianao tsy miovy ianao lay omaly lay anio lay mandraky izay Jesosy Kristy tsy miovy ianao tsy miovy ianao Jesosy Tovriarianao Jesosy Andriamanitra tovriarianao mihitsy Jesosy androany sady iran'izany tsika rehetra ny fiandriananao Andriamanitra Jesosy anio Andriamanitra anio ninonaitanay ny fiandriananao Andriamanitra ianao asiteka mafan Jesosy Alleluia Amen Tovy mafy tiaka ao an Jesosy mazotoerana tompoko azafady tonga amin'ny fotoantsika amerenana voninahitra ny amin'i Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy teraina Jesosy fa nisy toriteny pasteur Jao teto ray volana teo eo zay dia ozy izy hoe any ozy izy misy olona nanokatra tsena dia tsy malafo mihitsy izy dia nefa izay tena nanokatra tsena herinandro hoe tena tsy nalafo na ariary ary dia no nirava ilay fivoriana dia nanantona ny pasteur hoe tena voakasiky ilay toriteny ho za pasteur dia ozy izy pasteur hoe rehefa manokatra tsena ozy izy dia alohan'ny anokafana anazy dia atsoa daholo aloha mpiara-miasa aminao dia mivavahana reo dia azomaly toriteny dia alatsinainy indray zany izay vao mivarotra dia rehefa mivavaka dia fanakaiky manko ny tranonay sy le tsena dia avy mivavaka izay dia le ankizy zany manamboatra eo moa za lasa anakany an-trano kelikely tonga ao an-trano dia natsololay ankizy tonga avy aloha fa misy olona tonga dia nalafo be tena hoe tsy takatry ny saiko mihitsy dia tonga indray ny apitso mbola nalafo atroany lafoko androany indray lafoko tena hoe dia raina Jesosy Alleluia andao tsika tiaka mafan Jesosy andao tsika hitsangana dia andao tsika aloha ifampiresaka kely tsangana aloha ianao dia teneniny eo akaikinao tia hita vokatsova ianao hoe tia hita vokatsova ianao antanio tsara izy tena tia hita vokatsova ianao inona valiny sa napetrako fotsiny le fanontaniana dia tsisy valiny zay ao ambadiky ny fankatoavana tsy misy akoatra ny zavatsoa avy amin'Andriamanitra amen nankatoa le ranabavy dia nisitraka vokatsoa amin'ny tany dia androany ho avy eo ny teny tsy haiko hoe ankatova aloha ianao sa tsy ankatoa fa ny ahy efa tapaka ny hevitro fa ankatoa dia antanio akaikinao efa tapaka ve ny hevitra hoe vonina ankatoa marina ve ianao anao zay mankasitraka misaotra Jesosy fa mandefa teny foana ianao eto amin'ny fiainanay misaotra Jesosy fa tsy hoe ny vokatra akory ny tsy misy fa ny fankatoavana indraindray ny mangatakandro indraindray bloqué ny situation ny fankatoavanay dia mametra hoe ka zao ny zavatra hitako dia raha zao ve zany ankatoa dia iova fa ianao Jesosy tsy voafetra ny situation tsy voafetra ny hitany maso fa mangataka fo fotsiny ianao vonina ankatoa fa rehefa mankatoa dia mety ny zavatra rehetrarehetra misaotra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny valimbavaka nataonao teo amin'ny fiainana lerana bavy teo fa tao ambadiky ny fankatoavana zay teny latsaka tao ambadiky ny fankatoavana ny teny apetraka hoe ny ambavan'ny mpanomponao dia misy vokatsoa azonay sitrahana androany Jesosy averinay any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra fa ianao no niteny ianao lay teny ary ianao no miantoka ny vokatra ao ambadiky ny teny misaotra anao zay manome voninahitra anao zay mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy antsika rehetra iarahana hoe
amen. Andao itiaka mafy a resantsika mpanompon'Andriamanitra. aoka zay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehan Jesosy ika hoe alleluia. Tena kikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe amen. Tandrantsika mieritreritra hoe tonga soa atao trano fotsiny fa mihoatra noho ny tranontsika eto Andriamanitra ny manatrika eto. Sy tiaka mafy tsara ho an'ny tompo. Raha nandre kasika ianao ny asa teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, misy fanasitranana voarainao na mety misy vahaolana voarainao dia miangavy ianao amerina izany ho an'Andriamanitra. Aza menatra ary aza dino voalaza ny bokin'ny Apokalipsia fa izy ireo izy dia naharesy noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Ty le raha hosotrotsika rehefa avy eo sy ny teny vavolombelona filazana an' Jesosy. Dikan'izay mitondra fandresena ny témoignage ataonao. Dia mazotoerana vetivety raha misy zay tiako ijery pasteur Sandratra mba manangatanana raha misy olona manatrika eto na andreanao na andray kasika mety tsy tafajoro ianao hoe hijoro avolombelona fa mety ho fotoana mahamety zao tsika miresaka zao ahafahanao mamerina an'izany voninahitra izany ho an'Andriamanitra irery ihany. Misy ve tompoko? Manangatanana fotsiny dia eto i pasteur avato. Jesosy amin'ny fiainako iray manontolo satria tena tsapako izany hoe herin'Andriamanitra ary velona ny tompo amin'ny zavatra rehetra ataoko. Marina fa be ny tafio-drivotra eny an-dalana nefa ny tsaroako ilay hoe fakatoava ny teny. Dia rehefa mahaverina amin'ilay fanahy amin'ny teny aminao dia tsapako ilay hoe ain'Andriamanitra ao anatinao ary ilay tenin'Andriamanitra velona hijoroana voninahitra ny ao an' Jesosy rehery ihany. In Jesosy tompoko merina voninahitra ho an' Jesosy tamin'ny zavatra nataony noho ny amin'ny fitarihany dia nisy tamin'ny fotoanany tamin'ny nangalany Jesosy ny anabavany pasteur Rato. Tsy tokony izany joro volombelona eto fa tokony pasteur Rato fa izy ny teny hoe mijoro seho izy aloha seho no mijoro an'ilay izy. Dia tamin'izay fotoana izay tao anatina fiaretan-toro indroa alina tena nao zavatra be mihitsy Andriamanitra nikasika olona be dia be tao anatin'ilay izy. Ny alina voalohany fotsiny tsaronay nisy olona sitra natao nefa izay miara-mideran'Andriamanitra tena nandiza tao anatin'ilay fahoriana. Tao anatina fahoriana tena hafa kely izany fiaretan-toro izany fa tena nideran'Andriamanitra daholo hatramin'ny fianakaviana satria izy mianakavy mihitsy niresy lahatra hoe any amin'i Jesosy ny ankonany dia tena faly ireo dia tena niara-faly tamin'izareo zay dia tena hoe nideran'Andriamanitra dia tena nikasika Andriamanitra dia ny alina faharoa dia vangin'Andriamanitra dia nitarihany hoe mijoroanao vavolombelona tamin'ny zavatra nafana satria ontsa be ny foko mahita an'ilay olona mbola misotro toaka ery amin'ny coin sy mifoka sigara ery dia sady sepotra sigara ianao mbola mandeha daholo tena malahelo be ny fonao mahita ilay olona dia tena kasian'Andriamanitra hoe mijoro ianao izy dia tarihin'Andriamanitra hoe nijoro dia nijoro vavolombelona hoe zaho nafahan Jesosy tamin'ny toaka sigara tamin'ny 15 taona lasa dia satria hoa noho ny amin'ny fitiavan'i Jesosy manafaka satria misy tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanako nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo dia nijoro tamin'izy dia izay fotsiny no nataoko satria nasian'Andriamanitra nataoko izy dia nijoro dia vavolombelona voalohany maraina mazava n'iny ny andro nisy fiarovan'Andriamanitra nataony teo amiko satria noho ny amin'izay fijoroako izay dia avy nanatitra ny pasteur Joseph maraina dia miverina tao amin'ilay toerana dia nisy tena tsy mbola nahazo anazy zany fa tena ohatra nisy ny azo ny tongotro dia tena nisy namatotra tongotro dia tsy nitanako koa tsy navita ny tehatra fa tonga dia niakarapoka dia tonga dia teo amin'ny paviany akarapoka tonga dia lohako tonga dia niakarapoka be maraina n'io zanjoro vavolombelona io tonga dia ny zavatra tao anatiko tonga dia voateniko dia Jesosy fotsiny dia rehefa nanona Jesosy dia tena iainako tena nidona daholo tena tany amin'ny lohako tany fa tena tsy naninona tena voninahitra ho an' Jesosy ny amin'ny fiarovany izay ray fa ny tena ngeza be ihany koa dia nanafaka olona kay Jesosy tao anatin'ny fotoana io. Ny après moa pasteur Ady ny teny tamiko hoe noho ny amin'ilay fijoroseho izy vavolombelona iny dia nisy fianakaviana izy tonga
dia ny fona tamin'ny fianakaviana sy ny ankohona tao izy dia nisy fihavanana dia niteny izy hoe dia nanapa-kevitra izy tsy nisotrotsony nanomboka teo amin'iny tamin'ny fotoana iny dia afaka tanteraka le rahalahy Patrika izay dia izay moa mbola mivavaka ao anazy mba ho voatahiry izy dia voninahitra rery ho an'i Jesosy. Tsy teka mafitsara ho an'i Jesosy. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy renana fahako mijolo fahavolombelona eto. Nampanaovan'i Jesosy zavatra mahafinaritra be dia tantaraiko amintsika eto ilay izy voninahitra ny anarany irery. Amen. Nanamboatra bisikleta tamin'ny larobia atoandro. Dia teo amin'ilay fanaovana bisikleta nisy rangahy anankiray mipetrapetraka izany. Dia mikisaka ihany izy manakaiky ana. Dia rehefa ny mikisaka izy dia ty sac banane ty ohatr'izao mihitsy mipôzin'ilay izy, ohatr'izao. Fa ty fermeture ty somary maka ty ohatr'izao. Dia tsy hitako izany ao arinao. Dia mikisaka izy. Dia za mitodika makany amin'ny arabe ohatr'izao zany. Dia iny arabe. Dia izy mety manaratsisy ny avato. Dia hoy zao fanamasina hoe mitodinga ianao dia mitodika. Dia andeha amaly ty sac ty izy. Dia modiko gisa be. Za modiko gisa zany modiko tsita le izy. Dia io rangahy io manao lobaka izy dia misy tatouage be eto amin'ny tratrany eto. Dia nodiko tsita le izy dia nirandrahan'i Jesosy tsy tadidiko ira fa irandrahan'i Jesosy ny anarany le izy dia nirahira. Dia lasa ozy le mpanao bisikleta hoe soloa disika an'izay fa tsy mety ty. Dia lasa nandeha nody. Dia eo amin'izay le mahafinaritra be mihitsy. Za andeha ody iny dia henoko Jesosy miteny hoe andana miverina ianao dia tenelo le rangahy teo hoe tiako be mihitsy ianao. Tena tiany Jesosy be mihitsy hono ianao dia ho anao no nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Zay no nataon'i Jesosy teneniko. Andeha ody dia ndana ozy izy fa mety mbola tratranao iny. Dia rehefa ao izy dia izay teneniko anao izay tenenina aminazy olona angaro posy. Dia miverina nakany dia mipetraka teo akaikiny. Dia manahoana ray aman-dreny ina vaovao dia ozy izy hoe salama tsara zao mafana zao ny andro ozy izy. Dia tsy haiko ianao na ino fa tsy haiko ianao na ino na tsino izay mihitsy naveriko anazy tsy haiko ianao na ino fa niteny tamiko Jesosy teny an-dalana hoe teny Jesosy be mihitsy hono ianao dia ho anao no nahafatesany. Dia nijereny dia naveriny le niteneniko teny Jesosy be mihitsy dia ho anao no nahafatesany. Dia tsy nijerana tsony izy fa le mpanao bisikleta tonga dia nitsikitsiky be falifaly be mihitsy le mpanao bisikleta. Dia rehefa nitsikitsiky be le mpanao bisikleta dia le mpanao bisikleta ny délivrer. Nitantara zavatra be dia be amin'izay le mpanao bisikleta. Le rangahy aloha somary niataka kely izy fa le mpanao bisikleta no nitantara tamiko hoe za nge taloha efa mivavaka za taloha efa nandray an'i Jesosy ozy izy efa nafahan'i Jesosy tamin'ny toaka nafahan'i Jesosy tamin'ny sigara ozy izy fa noho ny zavatra be dia be zay zavatra tsy fantatra ozy izy dia niala tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mivavaka tsony ozy izy mandraka androany. Dia ohatrany tsapako ozy izy hoe mbola voafatotra be dia zany mihitsy tsy andehanako mivavaka. Dia nitantaraiko aminazy ohatra le toriteny rentsika ato reny Jesosy nga miandro olona parfait andeha anatona anazy fa le olona ianao amin'le mahainao anao mihitsy mila manatona anazy fa zay ny tena tiany. Dia faly be le nisy fifaliana be zany dia gaga be hoe tena zay mihitsy le verset nomeny Jesosy talohany zay nomeny Jesosy verset hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringa. Le mpangalatra tenen'io rakotom-panendaka tsy ananatsy za ho avy mba hanome anazy fiainana sady ananany be dia be. Ho an'le mpangalatra misy ny ananan'i Jesosy nitenen'i Jesosy hoe omeny fiainana be dia be. Dia misaotra an'i Jesosy fa tena miasa izy amen. Alleluia. Ohatra miverina indro le sigara stoka afaka ianao aminaran'i Jesosy afaka molo rongony roro tsy mahasoa ny izy nge fantatra tsy mahasoa fatra indray tsy hita le hery ialana eo nisy fahavolombelona teto natsorin'Andriamanitra
fa possible ho afaka sandraty nitaranao dao tsika isotra ny tompony amin'ireny ho fitohizan'ny fankasitratsika n'Andriamanitra fa velona tena misy manatrika Andriamanitra ary tena manafaka sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny vavolombelona renay fampiasanao vavolombelona fikasianao olona ao anatina fijoroana vavolombelona lasa misy fihavanana eo amin'ny fianakaviana misy fanasitranana misy fiarovana misaotra ny amin'ny bitsika omenao amerenana an'izay ondry nanisy very ho tafaverina eo aminao mankasitraka tompony amin'ny fahatsapana ny amin'ny asarobidy fanatrianao ataonao satria tianao ny tsiraray avy ary tsy tianao hisy overina dia ray aza misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen dao tsika tiaka mavitsara ho an'ny tompo salamo fahina ambin'ny folo ny andimy faha 1 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe ampafantatra ny lalanainy ianao fa avokisa-pifaliana no eo anatrehanao ary fafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay ny boky ny salamo dia manambara fa rehefa eo amin'ny présence ontsika dia tokony ho faly dia mijery anao azo dia manontany tena hoe eto amin'ny présence ave anao atsotra be zany mety tena anao hoe eto amin'ny présence fa aza mijery ny tarehako ianao fomba fiasan'Andriamanitra mandinika amin'ny fo izy fa mijery tare izy zany ny teneniny tamin'ny Kaina raha tsara toetra ianao izy dia miramirana fa tsy hoe aritako ka tsara toetra ianao na dia tsy miramirana aza tena kikinao raha tsara ny ao anatinao dia tsara ny ety ivelany eto ny salamo dia tena milaza fa rehefa eo Andriamanitra manatrika dia tokony isy fifaliana eny amin'ny tarehanao fa maninona nisy fifaliana eny amin'ny tarehanao fa inona pasteur ny afaka ampifaly ao anatin'ilay situation zay etiko eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany ny fahafantaranao fa ilay Andriamanitra tononao dia afaka mikarakaranao tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra raha toka tsy vitan'ilay izy dia mahazo tsy mitsika ianao fa raha mbola afaka hamelona fanantenana ianao fa possible hankanao dia tokony hitsika sy hifaly amin'ny fanantenana ianao satria ny Isaia 42:7 dia manambara anaran'i Jesosy amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena ny olona mototra tsy afaka maka ninina ao amin'ny loharano mpamonjena le famonjena loharano fa fifaliana no akanany izay ilaina ao raha ranomasy no entinao eto dia fafao aloha fa tsy afaka ka ninina ianao amin'ny ranomaso tsy afaka ninina ianao amin'ny natare miferina aina fa eto miteny izy amin'ny fifaliana tenenina kekinao le izy tsy hoe terena hoe fa raha vao tsy mifaly ianao hoe dia tsy mahazo ninina hoe ao amin'ilay famonjena misy olona zany tonga eto miaraka amin'ny fifaliana ohatry ny sotrokely izy rehefa mandeha toroteny dia zay fotsiny efa izy le izy fa sotrokely ary mety ho ela vao mahazo an'ilay teny ilainao satria manovy kely dia kely ny azonao fa misy eto sensible be ohatry ny barika tsy amboarina an'ilay izy rehefa manomboka fantatrao fa zay problema rehetra eo amin'ny fiainanao afaka hovan'Andriamanitra andro amin'ny maraina tsy miandry amin'ny herinandro ambony andro amin'ny maraina dia manomboka hitsika ianao dia ny anton'ilay pitsikina satria fantatrao fa rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra ianao anjarany ny mikarakara ary azo ny fotoana fa tsy atsika ny manery natao anatena azy ianao fa tsy natao ametra ara-potoana ary iza manapo raha ty fotoana maraina ity le fotoana ela efa nandrasanao amalian'Andriamanitra anao amin'ilay zavatra anankiray efa ela ny andrasanao azy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra riavana dia misy fifaliana ary tokony ho faly ny olona tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra manipresaka fotsiny mba hatonga anao afantatra tokony ataonao miaino vetsika salamo fa 3:7 ka hatramin'ny 7 minaran'i Jesosy ny eritreritra te halala zany zavatra zany akanjo sarotra teo masoko zany sarotra le izy mandrapiditra teo amin'ny fitoerany masin'Andriamanitra ka ny hevitra izay ho farany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy valiny ho anao so da betsaka ny amin'ny amena zao hitanao zany hoe maminany fa anao amena ianao misy valiny ho anao
eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ho aniza le valany ho an'izay mametram-panontaniana. Ary le fanontaniana tian'Andriamanitra apetraka ao tsy fanontaniana momba ny passé anao, fa fanontaniana momba ny futur anao, ny amin'ny ho avy no anontaniao ahy. Ka raha tonga eto ianao dia teny hoe fa naninona pastenao zao tamin'ny mbola lasa, dia tsy izay le hovaliana. Fa le hoe afaka ho aiza rapitso. Raha zay ny ao anatin'ny fonao, tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao fa azo réponse mazava tsara ary mialeta ianao hitsikitsika an'ireny zavatra homanin'Andriamanitra ho anao. Tsy mahay nitiaka ho an'Andriamanitra. Misy tena kaikinao, misy valiny ho anao eto hoe. Jereo tena ilay boky ny Salamo, hevitra izay ho farany. Anisan'ny zavatra atahorantsika anie dia mifarany. Efara inona io zavatra io? Efara ho aiza? Eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ampahafantariny hoe inona ny efaran'ilay izy. Ary efa omeko anao sady ilay izy, tsy inona ilay izy fa iza. Satria Jesosy no farany. Numéri 17:23 aminaran'i Jesosy. Voarainao tsara, misy fifaliana, avereny hoe misy fifaliana. Tsy normal zany raha vao tsy mifaly aho. Avereno, tsy normal zany raha vao tsy mifaly aho. Nefa eo Andriamanitra. Hitanareo mahatonga ilay fifaliana tsy mivoaka zany, tsy tena sûr ianao hoe eo Andriamanitra. Fa za te hilaza aminao ozy izy Jesosy, raha misy 2 na 3 miangona amin'ny anarako dia efa eo aho. Ary nanankiray koa ary ny eo dia efa eo aho. Ka raha edy Jesosy, inona manjo anao? Zao ary anao exercice tsika, saintsainy le manjo anao zao tsika miteny zao. Vita. Dia hiditra amin'ilay exercice faharoa tsika. Vitan'i Jesosy alisa tsy ho vitany. Exercice fahatelo, afaka ataony zao maraina zao ve sa iandry amin'ny herintaona izy? Ainareo mahatonga an'Andriamanitra midekala. Mahatonga ilay amin'ny herintaona satria le safidinao hiova apetrako meloa hoe amin'ny herintaona. Amin'ny herintaona tsy hokizitina intsony. Dia amin'ny herintaona ilay izy no tonga ilay valimbavaka. Tsy manangy ianao hoe aoka ianao ho tsara fanamba izy valimbavaka, tsy izay ilay izy. Fa tian'Andriamanitra ho fantatrao fa lasa blocage le ianao mangatakandro hiova. Misy fifaliana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, misy hevitra sy valiny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Numéri 17:23 aminaran'i Jesosy. Ary noho ny ampitso dia niditra teo amin'ny tranon'ilay vavolombelona Mosesy, ary indro fa nitsimoka ny teny Arona izay ho an'ny taranaka Levi, nanaroka namono ka namoa Migdal. Eo amin'ny fanatrehany velona mandrakizay dia misy fahavelomana. Hazo efa maty maina ny volosana vao nampidirina teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, naniry, nanaroka, namony, nisy fruit. Nefa zany hazo zany mila fakany, mila tany, mila masoandro, mila rano, fa zany zavatra rehetrarehetra zany dingan'ny présence daholo. Fa raha tonga eo fanatrehan'Andriamanitra ianao mety hazo matimaty ianao niditra teto fa hazo velombelona ianao miala eto. Ainareo mahatonga an'Andriamanitra maniraka eto ampiomana anao. Tian'Andriamanitra hivonina ianao, fa tokony hifaly ianao ao anatin'ilay fotoana amin'ny fanatrehana. Tokony tonga dia isaina ianao misy réponse amin'ny zavatra rehetra. Tsy misy tokony hampiketronao zany satria misy valany zavatra rehetra hatramin'ny impossible. Tena kaikinao hatramin'ny impossible hoe. Avereo farany zay hatramin'ny impossible hoe. Eto zao misy olona bloqué vao miteny an'izay hoe impossible. Ainka. Tena possible le izy. Jesosy nresantsika mantsiny. Eto tena hazo efa maina be fa vao nentina teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tonga dia nisy fleurany, tonga dia nisy fruitany. Zavatra efa maina rehefa entina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra velona. Misy zavatra maina avy eo amin'ny fiainanao? Tsy misy. Misy fatao mangingina, misy. Tsy sahanao tena sao dia nileo akaikinao. Ny anazy koa ary misy koko. Tonga sao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Ho velombelominy izay rehetra maimaina eo amin'ny fiainanao. Ho velombelominy io fa aza matahotra ianao. Raisy le teny, vao mandatsaka teny Andriamanitra hoe feno rano ny siny. Aza sina fisalasalana feno rano ny siny. Alatsao ny arato, alatsao ny arato. Atsipazo ny tena, atsipazo ny tena. Hoano, to dia hoano. Zany direktiva nisy tena mahafinaritra ato anatin'ny safanim-pony ty. Raiso, hano. Tena kaikinao, mankatoavy ianao hoe. Dia hisitraka ny vokatsoa amin'ny tany hoe. Fa misy fifaliana ho anao eto androany hoe. Misy valiny ho anao eto androany hoe. Misy fahavelomana ho anao eto androany hoe.
Manasanao hitsangana dia anofa fatanana. Tenenao Andriamanitra Tompo, ny vokatra eto amin'ny fanatrehanao dia tiako voaray amin'ny fotoana rehetra ahatsiarovako fa manatrika ianao. Salato mivavaka. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny fanatrehanao misy ny fahafenoana. Ary ianao ny teny fa afaka hifaly mandrakarivo izay rehefa eo amin'ny fanatrehanao mandrakarivo. Tsarovy fivoriana androany. Nizaniza niditra teto mety kivykivy, mety ny zavatra manahirana, misy zavatra mavesatra. Aoka iseho eto ny voninahitra ao alohan'ny ialany mandeha mamakivaky ny tontolo andro sy ny weekend anana fahatsapana fa ny loha rano ny fifaliana dia ao aminao. Ray tsara indrindra anaran'i Jesosy misy olona tonga eto sarotra eo imaso ny zavatra lalovany fa nampanantena ianao fa rehefa miditra eo amin'ny fanatrehanao zay dia omenao hevitra ary omenao valiny. Saotra Tompo, fa raha toy ny hazo maty ny nidirany teny arona teo amin'ny fanatrehanao dia namono sy lasa nisy voankazo nitsiry avy amin'izany hazo maina zany noho ny amin'ny fanatrehanao. Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao. Aoka hay hanokatra ny fony tsiraray avy mba hifandray amin'izay omaninao ho azy. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Raha misy olona manatrika eto te hiaona amin'i Jesosy izy aoka izy hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Mandeha fanteniny Tompo ary maniraka mpanompo izy hitondra an'izany teny zany. Tehaka mafy antsika ho an'i Jesosy. Miaraka amin'ny orakoraka mafy be ho an'i Tompo. Alléluia. Ndao retsika teny sotra mpanjaka ny mpanjaka. Ndao tsika teny androany hoe ianao masina indrindra. Ianao nandriana nahary masina indrindra. Ny anjelinao izay mitoetra eo aminao. Reo anjely reo mifamaly miantso hoe masina indrindra andriana nahary telo izay iray. Ataontsika izay iry mialohan'ny toriteny androany. Tena ataontsika mifotsika manontolo isoratsika n'Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity. Alléluia. Andriana nahary masina indrindra ny anjely nao izay mitoetra amina. Mifamaly hoe mifamaly hoe masina indrindra andriana nahary telo izay iray. andriana nahary masina indrindra masina indrindra na tsy hita azy izao tsy hita azy izao mivonina hitrao mivonina hitrao ianao ireny andriana nahary feno fahatsarana feno fahatsarana heny fita ianao izay mpanomponao tsara dia tsara ny omenao azy
tsika hiderany fahamasinan'Andriamanitra, hiderany fahatsarany tahaka ireo anjely sy kerobima manatrika azy eo ny seza fiandrianany mandrakizay, izay miara-miankohaka sy milaza ny fahalebiazany ary milaza ireo fa masina Jehovah tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Aoka izay manam-pofinaina miandrandra'Andriamanitra, anome voninahitra azy amin'ny fahamasinany, fa mendrika manalay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra. Izy la izy eritreretraika ao mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Aoka ny fahefany sy ny fanapahany, anjaka eo amin'ny fiainan'ny olona izay asany tanany, nona sy mangetaheta ny fahamarinany androany maraina. Aoka ny voninahitra ao, tsy ho an'ny olombelona nizanizy, fa ho anao rery satria ianao ny masina, ianao ny mendrika, ianao ny tanteraka, ianao ny be voninahitra mandrakizay Jesosy dia misandrata androany maraina. Aoka ianao ilay mpamonjonay, hitoetra eo amin'izay toerany izay mandrakizay, ary ho sarobidy eo amin'ny fiainanay, ny fisinao ao anatinay, tsy ho adinonay mandrakizay ny fitiavanao anay sy ny famonjenao. Jesosy malalanay, mitenenena androany maraina, mihaino anao zay, makasitraka Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra amin'ny vavolombelona, misaotra ny amin'ny tenina marinina, misaotra fa na eo ary ny sedra tsy faly Satana, satria misy olona miova fo, olona ny vangina, dia mbola nomenao ihany Andriamanitra ny délivrance, satria fantatray fa rehefa ianao ny miasa tsy misy masakana mandrakizay, ary tsisy arombaka amin'ny tananao mandrakizay. Misaotra fa mpamelona ianao, mpanangana ianao, misaotra fa mpanasitrana ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, mpamonjy ny fananay, ny ainay sy ny mombanay manontolo. Izay ny mahatonga anay miankohaka sy mampanaiky ny ao anatinay rehetra, fa izay ny toy izao dia satria ianao Andriamanitra, raiso ny voninahitra, raiso ny tera sy ady, mendrika eo anao rery mandrakizay mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika ity tanana mafy an'Andriamanitra, maniry ianao mba azo toerana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra iarahantsika indray androany. Androany hodidiantsika ny zava-miafiny fitsanganan'i Jesosy, nahafatesan'i Jesosy ny fitsanganany ao amin'ny fandraisana na ny fiombonana latabatra aminy. Nazavaiko tamintsika omaly fa nisy etapy anankiroa taorin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny fiakarany. Le fiakarana anankiray voalohany tsy tamaso, tsy tany mpianatra maso, fa nanjavina izy. Le faharoa boky ny asan'ny apôstôly, hita mihitsy Jesosy izy niakatra, izy nofo mihitsy niakatra hitany maso hoe eo ankavanany ray. Dia nisy anjely mihitsy nilaza hoe iny Jesosy Kristy izay hitanareo niakatra ino izy izy dia hiverina indray hoeny amin'ny raha hoany lanitra tahaka izay nahitanareo azy niakatra no hiverenany. Ary amin'ny fotoana hiverenany ny rendez-vous eny amin'ny raha hoany lanitra izy Paul eo amin'ny boky ny Tesaloniana voalohany, apakatra ny fiangonana izay atao hoe fofombadany. Izany ny fotoana lehibe andrasantsika fiangonana raha mbola eto ambonin'ity tany ity tsika. Tiako ho fantatrao ry havana fa izany ny fifalian'i Jesosy indrindra, ny ahita sy ahitanao eny amin'ny raha hoany lanitra. Ary ny fanomanana n'izany fotoana izany ny antony nahafatesany sy ny tsanganany tamin'ny maty, atonga antsika ho fiangonana tsy misy fiketronana na pentipentina. Za ry havana teteny amintsika fa ny tena ompon'Andriamanitra raha voaka ny sary eo ompon'i Jesosy androany maraina dia izao ny tena ompon'i Jesosy. Tsy isika feno ho fanamasina be dia miteny amin'ny teny tsy fantatra be. Izany fanomezana asoantsika eto an-tany, fanampiana ny men'Andriamanitra antsika eto an-tany, anamoran'Andriamanitra andro karazan-javatra rehetra mety sarotra tsy vitantsika fa ilantsika ny fanampiany, dia mameno antsika ny fanany Andriamanitra mba hahafahany fanampian'Andriamanitra ho tafiditra eo amin'ny fiainantsika, andraisan'Andriamanitra anjara amin'ny alalan'ny fanampiany fanany parakletos, ahatonga anao hisitraka ny fahaiza-manaony. Zavatra ivelany izany, fa ny tena sary eo am-pon'Andriamanitra fiovam-po. Ny olona anankiray tena miova fo dia sarobidy eo mason'Andriamanitra, satria amin'izany no antony fanoloran-tenan'i Jesosy
nahafatesany teo amin'ny toerantsika, hitondra ny fahotantsika mba ahafahantsika misitraka sy miaina ny fahamarinany sy ny fahamasinany. Tady fiovampiainana Jesosy. Raha mitarapoka daholo ny ray fiangonana, nefa tsisy miova fo na ray ara, tsisy fifohazam-panahy. Raha feno fifaliantsika, miaina ny fifalian'Andriamanitra, anovo ao amin'ny loharanom-pamonjena, mialohan'izay fifaliantsika hiaina ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra, ny ao am-pon'Andriamanitra voalohany indrindra, dia isika manahaka an' Jesosy zanany. Mangetaheta indray ao anatin'izao fotoam-piombonan'izao, manokafana ny fonao, henonao an'ity révélation ity, na ty fanambarana androany maraina ity. Ny andro farany dia andro mpiomanana, anovananao anahaka ny Kristy mba hifankahita aminy. Mila mahita an' Jesosy sika, mila fantatra Jesosy sika, mila miona amin'i Jesosy sika. Dia ny ety ambonin'ny tany mandra-pahatanteraka ny fiovantsika, anesorana nyity nofo mavesatra ity, hitafy an'ilay tsy fahalovana tahaka azy, mba ahafahantsika misitraka le mandrakizay tsara lavitra ao aminy. Rehefa nandeha teny amin'ny lalany Amosa ny roalahy niaraka tamin'i Jesosy, kivy satria nanantena ny fitsanganany fa tsy nahitany zany ny fanatrika arak'izay endrika ety ny ahitana azy. Amin'io fotoana io, ry zareo kivy Jesosy miaraka aminy eny an-dalana amin'ny Luka 7:20. Dia niresaka Jesosy mba fantatra fa vaovao. Dia inona ny vaovao? Zavatra malaza be eto Jerosalema zany. Jesosy an'io rezany io. Ahoana? Ny amin'ny Jesosy Kristy, ny amin'ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta, le nambara fa Mesisy mpamonjy nefa tsy nitsangana akory. Dia Jesosy miteny, ry adala sy votsasaina. Zany hoe Jesosy zany sady manitsy moramora, ry adala sy votsasaina. Tsy fantatrareo va ny momba ny Mesisy, ny tantara rehetra momba azy, ny anomboka tany amin'ny testamenta taloha rehetra ka hatramin'ny salamo amin'izay, nizary Jesosy momba azy, nanomboka tamin'ny nahaterahany mandra-pahatonga tamin'ny nahafatesany. Dia zavatra nitranga, nangorangoraka be fotsiny ny fondry zareo, nangorangoraka be fotsiny ny fony niaraka tamin'ny tompo, mandra-pahatonga teo amin'ny fotoana anankiray, arivariva ny andro, andao hoe trano fahaza-mandeha alina loatra, satria na nilaza Jesosy hoe mbola andeha lavidavitra kokoa. Dia mandrosoa atao trano, dia aloha hiary sakafo. Dia teo mpamakina ny mofo, vao nivakina ny mofo, dia nisokatra ny masondry zareo, nahita ny Jesosy, fa Jesosy kosa tonga dia tsy hitany. Nahita, nahalala izy hoe io Jesosy, teo mpamakina ny mofo, fa Jesosy tonga dia tsy hitany. Tsotra aminao fa ny mofo vakina, tsy hoe manokatra ny vision anao, ahita ny Jesosy fotsiny, fa varavarana misokatra, ahafantaranao fa misokatra ny lanitra. Manokatra ny ao anatinao, ifandray amin'ny fahamarinana, tsy hita maso, ny amin'ny Jesosy Kristy. Ny mofo dia manambara ny tenan'i Jesosy, lay endriky ny kapohana azy sy ny aretany no ny farantsitsika sy ny fahotantsika, ary ny indrindrindra ny amin'ny aretintsika izay hositraniny. Dia kapoka tamin'ny nasitraninatsika. Rehefa tonga eo mofo fotsika dia manambara ny nofotry Jesosy. Jesosy tsy niara-ninana tamin'ny zareo, tsy voalaza mihitsy eo amin'ny Luka 7:20 hoe ary niara-ninana taminy Jesosy izy. Fa vakina fotsiny ny mofo, tonga dia nahalala an' Jesosy zareo, zany hoe misy fisokafana ara-panahy ao ambadiky ny famakinany mofo, alalanao, ahitanao an'Andriamanitra sy ahafahanao mifandray amin'ny tontolo-pahatsarany tsy hita maso rehetra. Voamarika fa teo amin'iny fotoana iny Jesosy izay tsy nahitana azy, niakatra ho any amin'ny ray mangingina, tsy teo mason'ny mpianany, fa nampahitana fotsiny hoe iny izy lasa iny. Izy roalahy reo no voafidy ahita ny deparany. Dia avy eo izy rehefa verina nivory teo amin'ny mpianany, dia afaka namaky rindrina tsy niditra teo amin'ny varavarana.
raha nilaza tamin'ny Maria Magdalena izy vao mivoaka amin'ny fasana hoe tsy azoko tiana. Aza mbola mikasika fa mbola tsy tany niakatra tany amin'ny raiko sy ny rainareo aho izy. Tsy azo nikasiana izy no maraina ny fitsanganany. Fa rehefa niverina izy rehefa nanjavona izy niakatra tany amin'ny ray vetivety dia rehefa nandeha ny mpianatra ny lalina sy ny trajet mandra-pahatonga an'izy roa lahy ny alina iny tonga tao amin'ny mpianatra rehetra hoe efa nahita ny tompo zahay. Dia teo amin'iny fotoana iny Jesosy nidina teo afovoan'izy rehetra, tsy nandondona teo ambaravarana fa tonga teo afovoan'izy rehetra nanonona fiadanana. Toy izy amin'izay izy atefo eto izy maintsy ny ampitsoniny tamin'ny Tomasy ny tananao eto amin'ny lanovoako. Dia taitra Tomasy nahita hoe tompoko sy Andriamanitra, izany hoe azo nikasiana izy. Efa avy any amin'ny ray izy. Ny fiakarany voalohany nanjavona izy. Ny fiakarany faharoa hitan'ny mpianatra maso rehetra izy niakatra hitoetra eo ankavanany indray. Zavatra mitranga zany teo am-pamakinany mofo Jesosy tao amin'ny tany anankiray tao hoe Amosy amin'ny 4:20 dia nanokatra ny mason'ireo alaala azy avy. Jesosy dia nanjavona avy eo taorian'izay. Za mino fa rehefa teny an-dalana zareo niaraka tamin'i Jesosy dia tsy nikasika azy satria mbola tsy tany amin'ny ray izy, sady tsy voasoratra koa hoe nikasika azy izy roa lahy na nanakaiky azy, fa niara-dalana fotsiny zareo. Ary taorian'io fiakarana io vao azo ny raisiny Jesosy. Zay no mahasamihafa ny Jaona 2:7 aza mikasika aloha satria mbola tsy tany amin'ny ray Jaona 2:7 kasio amin'izay fa efa avy any amin'ny ray ny dikany. Andriamanitra zany dia manomana antsika ao anaty fiombonana ahatratra ny endriky ny fanafana azy amin'ny alalan'ny fanahy masina rehefa nandray an'i Jesosy Kristy. Averiko, Andriamanitra dia manomana ny fiangonany ao anaty communion, fiombonana, ahatratra ny endriky ny fanafana azy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay niraisitsika tamin'ny alalany rehefa nandray an' Jesosy sika. Mahafantatrareo ve ny Jaona 2:12. Hozy izy ny Baiboly hoe izay nandray an' Jesosy dia nomena hery. Rehefa tonga tao anatsika ny herin'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra tsy tonga dia nanome antsika ny fahasoavana hoentina manasitrana aloha, na hoentina manao fahagagana, na hoentina maneho famantarana, fa nahatongavany herin'Andriamanitra ato anatsika dia nanova endrika antsika ao anaty ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Hitanareo, nisy vatana tanteraka teo imason'Andriamanitra hamonjy ny olona. Satria ny olombelona voalohany atao hoe Adama dia nanambatana tsy mety maty raha tsy efa nanota sy niodina tamin'Andriamanitra nandany teniny. Noho izany, very vatana maharitra mandrakizay ny olona fa nangarika an'Andriamanitra tia nofo ity tamin'ny tsy fankatoavana azy hatramin'ny voalohany. Dia izay no nahatonga nofo tsy maintsy mandova fahalovana raha tokony ho velona mandrakizay. Dia Andriamanitra te hanova ny olona hitafy amin'ilay endriky ny tsy fahalovana voalohany namoronany azy. Fa tsy tanteraka ilay fanovana raha tsy misy olona anankiray tanteraka tsy mitovy amin'ny olona rehetra hamonjy ny olona. Ary hitan'Andriamanitra fa nitaranaki Adama tsisy ny marina na ray ary. Dia tonga Andriamanitra tenany tao amin'ilay teny ampimpisiny fahariany zavatra rehetra hatramin'ny voalohany, Jaona 2:1 ary ny teny tamin'ny voalohany tao amin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia hozy izay Baiboly, ny teny dia tonga nofo niara-nonina tamintsika, 1:4. Izany hoe ilay endriky ny teny mpahamarinana ny lavon'ny olona, ilay teny ny lavon'ny olona hoe azo hinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, nahatonga ny olona nandova fahafatesana, aktive ny herin'ny fahafatesana tao amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy rehefa nanohatra ny tenin'Andriamanitra ny olona, ka ny tenin'Andriamanitra taminy hoe aza hinanana, nefa ny olona nihinana ny safidy avy aminy rehefa nofitahany devoly dia lasa ny aina sy nandova fahafatesana ny olona.
Ary rehefa nandova fahafatesana ny olona dia Andriamanitra te hamerina ny olona amin'ny famonjena nofony. Ty nofo ty zany tsy voavonjitrony. Fa na io loha ao anaty fahafatesana mialohan'ny iverenan'i Jesosy, na io manjavona amin'ny fotoana ifankahitana ho aminy hozy izy Paoly, anenony andrenesantsika ny feon'arkanjelon'Andriamanitra sy ny trompetra. Vao maneno ny trompetra sy ny feon'arkanjely dia miovy ianao, dia le nofo teo aloha io satria tsy mihavana tamin'Andriamanitra fa nangarika an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, tonga dia manjavona, dia mitafy ilay endriky ny tena nofo tian'Andriamanitra. Vaovao ianao tamin'ny alalan'ny fandraisanao an' Jesosy, aseho itafianao le tsy fahalovana nandresy ny hery ny fahafatesana, dia ilay nofotry Jesosy taorian'ny fitsanganany anomanany atsika eo amin'ny latabatra. Ahafano mihinana ny mofo izay endriky ny nofo sy ny ranom-boaloboka izay endriky ny rà. Rehefa hoantsika ny nofo Jesosy, sotrotsika ny ràn Jesosy, dia mari-panehoana ao anaty fanekena vaovao fa any Jesosy isika. Noho izany tsy mahazo manao arak'izay zavatra tiany nofo ity intsony na nandevozana antsika ka nangarika an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Fa mpanompo natao hiaina ny fiainan'i Jesosy vaovao ifanaraka amin'ny sitrapona ho fiainam-pahamasinana miaraka aminy. Tsy mariadiaka ao n'Andriamanitra. Programen'Andriamanitra amin'ny endrikita maso ao anaty fanekena eo amin'ny latabatra ny fahafahan'ny fanamasina mahazo aina ao anatinao. Satria raha mbola tranolay isika, tranolay, ty vatany ity androany tranolay. Taditsika matotoka 7:15. Petera ny laza rehefa nahita fahafinaretana, fa teo akaviany, Mosesy teo kavanany, Eli, dia Jesosy teo afovoany. Dia nidina tahaka ny rahona ny fanan'Andriamanitra nanarina le tendrombohitra. Ary tao anatin'ny vavaka ny ova ny endriky Jesosy, izy reriny namiratra ny tavany, ary ny akanjony koa fotsy mantsopika. Dia nisy feo avy ao amin'ny rahona ny teny hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako, izy noenoy. Rehefa nidiny Jesosy, dia hozy izy Petera, andaontsika ianao tranolay telo, ny ray ao Moizy, ny ray ao an'i Eli, ny ray ao an'i Jesosy. Tamin'ny fotoana ny tenenany an'izay tonga dia nanjavona Eli sy Moizy, Jesosy rery sisa ny teo afovoany, satria Eli sy Mosesy tsy mendriky ny toetra ao anaty tranolay, fa Jesosy rery ny mendriky toetra ao anaty tranolay. Ary io tranolay io trano tsy natao tanana. No nanomanan'Andriamanitra ny fahatongava amin'ny fanamasina men'ny olona aorian'ny fitsanganan'i Jesosy, andrana amin'ny fanahy ho ao anatin'ny olona araka ny fampanantenana izay nampitondraina ny joelam-paminany. Midika fa Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsy ao anaty trano natao tanana, fa ao anaty trano tsy natao tanana dia ianao. Ary tranolay midika an'izay tsy ilay fanorenana mafy orina, fa ilay aorina amin'ny fotoanany. Na maty io nofo io tranolay io, na potika na manjavona rehefa tonga ilay tena trano fanorenana dia Jesosy Kristy. Izy ilay vato lavim-panao trano, fa izy ny tonga fehizoro indrindra. Andao ity atarana mafy peo an' Jesosy. Halleluja! Halleluja! Ny zavatra tia ny fanamasina ho hita ao anatin'ny olona, tsy ianao mitoetra ao anatin'io vatanao io ho mpanompo ny nofo intsony, fa ianao, halleluja, mitoetra ao amin'ny Kristy, manomana toerana Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo mbaovao izy. Fa maninona ianao natao hoe olo mbaovao? Tsy olona natao hitoetra ao anaty fampahorian'ny nofo intsony, fa olona nesorin'Andriamanitra. Tsy ho isan'izao tontolo izao intsony, fa nataon'Andriamanitra ho zanany ao amin'ny Kristy. Namafisin'i Jesosy zany tao anaty fanekena. Rehefa nandray azy ianao dia nesoriny tsy ho isan'ny olona tsotra intsony, fa novany ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia hozy izy, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olo mbaovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao reo. Ianao zany rehefa ao amin'ny Kristy dia olo mbaovao. Lasa ny zavatra taloha. Raha ohatra ianao zany taloha mora mijangajanga, taloha ianao mpangalatra, taloha ianao mora tsy mampaninona anao miaina amin'ny tsy fahamasinana zany, fa izay fanaon'ny olona dia fanaonao.
fa rehefa amin'ny Kristy atao hoe olom-baovao efa lasa reny zavatra taloha reny, reny fiainan-dratsy reny, reny fietretana maloto reny, reny fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra reny, efa lasa ny zavatra taloha. Fenao namboarin'Andriamanitra sy nomanin'Andriamanitra hifankahita amin'le programa vaovao nataon'Andriamanitra. Ahatonga anao nantsoina hoe zanany sy iaina amin'ny fanehoananao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ino io programa io? Anankiroa io programa io. Raha ny vovoka ny tsy maintsy iverinao vovoka, dia Andriamanitra naneo le programa ahafahanao miaina ara-panahy ny fahatsapana ny fisian'ny Kristy ao anatinao. Ahoana le fisian'ny Kristy ao anatinao? Nomanina le izy tamin'ny alalan'ny communion sy ny tabla, ny latabatra sy mivelatra. Hozy Jesosy. Hozy Jesosy. Tiany tenako tsy vakiana ho anareo. Sao natao ho fahatserovana. Ny fahatserovana an' Jesosy tsy mirakla fa communion. Mirakla, Elia nirahana nanao mirakla. Élisée nirahana nanao mirakla. Tsika tsy anty mirakla ampiasain'Andriamanitra amin'ny faneho-pamantarana sy fahagagana koa sika. Satria famantarana manaraka an'izay mino zany. Zavatra manaraka zany fa tsy zany ny lara-pamehana. Nahatongavan'i Jesosy dia ny fisehoany teto an-tany amin'ile endrika mampiavaka azy amin'ny hafa rehetra. Nahatongavany teto an-tany ary eo ny mission ny hamonjy ahy sy hamonjy anao handova fiainana mandrakizay. Ny ho fatiny nahatongavany teo amin'ny toerantsika. Tsy nila maty teo amin'ny toeranao Elisa, tsy nila maty teo amin'ny toeranao Isaia, tsy nila maty teo amin'ny toeranao Moïse na Elia. Jesosy Kristy avy any Nazareta rery, izy le mpamonjy tokana, sady tsy mpaminany ny fiantsoana azy, tsy apôstôly ny fiantsoana azy, tsy evangelista ny fiantsoana azy, tsy anaram-boninahiny koa ny mampitandrina tsara na izy ary mpiandry tsara, fa ny fiantsoana azy zanak'Andriamanitra, sady Andriamanitra tonga nofo amonjy ny olombelona, nofo aman-drà rehetra eto ambonin'ny tany. Maty izy mba hifandraisanao amin'ny alalan'ny finoanao ny anarany sy ny fahitanao ny fisiny ao anatinao. Fa zay nandray azy no manana ny fanahiny. Satria rehefa niodina ny olombelona ka niala tamin'Andriamanitra, dia tsisy olombelona eto ambonin'ny tany averiko indray fantatr'Andriamanitra naray azy. Ny taranaka Adama rehetra tsisy fantatr'Andriamanitra naray azy. Satria ny fanahy mananay natao hoe Adama rehefa niodina tamin'Andriamanitra dia nandova fahafatesana. Toy ny Kristy ao amin'ny Korintiana 2:5 nilaza amin'ny Baiboly fa izy natao hoe fanahy mahavelona. Fanahy mahavelona satria tonga izy hamelona ny olombelona rehetra tsy eo ambany fanapahany zioga ny fahafatesana. Tonga izy ananatsika antoka fa ny fahafatesana no reseny kalevona. Tsika zany amin'izao fotoan'izao rehefa manana an' Jesosy mitoetra ao anatin'ity tranolahy ity, averiko, ity tranolahy ity, izay andao antsika, fa tsy toerantsika mandrakizay. Zay mahatonga an' Jesosy milaza, tsy tonga tsika ho mpanompo sy andeha nofo intsony. Tsy namanao io no zany aza omenan'io zay tiany. Ty nofo ty, tsy zay tiany ty nofo ty no atao. Zany no mahatonga ny fitoriana ny filazantsara tsy tokony ho miompana amin'ny fanomezan-danja ny nofo. Satria ny nofo manohatra ny fanahy. Jona 1:2-5. Ozy izy ny ten'Andriamanitra, aza adiny fa ozy izy ny ten'Andriamanitra. Raha misy ty zao tontolo zao, dia tsy ao amin'izay olona izay ny fitiavan'Andriamanitra. Ka raha ny zavatra toriana mampitodika anao ho tian'izao tontolo zao, faly ny nofonao satria vola ny resahana, faly ny nofonao satria hanambady ianao, faly ny nofonao satria mianao izay ilainy. Tadidio fa nararaka ny zanak'Israely tany anefitra, nofo mibaiko, tsirokanina, te hinana papelika, namoiza namana sarobidy avy any an-danitra. Ny kalitao amin'ny sakafo nomen'Andriamanitra azy, haniny anjelana nampidinina. Ny zavatra takiny, papelika avy eto ambonin'ny tany, tsy misy any an-danitra. Fa rehefa nitereny filana izy amin'ny tsirokanina matsiro, dia monomonina izy nanome tsiro ny zavatra tiany lelany. Fa tsy mba ny saina ny sarobidy lavitra efa nataon'Andriamanitra. Za te hiteny aminao fa raha miratra ho fanamasina tsara
no masonao, ny zavatra ataon'Andriamanitra aminao dia ambony lavitra no zavatra tadiavinao. Eny hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra ho anao dia lehibe lavitra noho izay zavatra rehetra tadiavinao. Zay no mahatonga n'Andriamanitra misarika ny masonao, tsy hikatsaka n'izao tontolo izao fa hitady ny fanjakana. Tsy mareteka ho an'i Jesosy. Hoy izy Jesosy, fankatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako. Dia io zavatra rehetra mampahory anao io, anaraka ho azy. Ho avy ny andro rehefa tanteraka ny firaisantsika amin'Andriamanitra dia tsy lany fotoana eo mpandolianao anaty vavaka sy fifadikaniny tsika ny amin'ny zavatra ampahorian'ny nofo mba tiantsika ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Aza mampidina ny vision anao amin'izay lalana efa nitondran'Andriamanitra anao tsara lavitra. Ahoana misehoan'ny pasteur Rodolphe. Vatana ray ihany ny tanteraka hitan'Andriamanitra fa sady tsy nanota, tsy nahalala ota, tsy nitorotoronina tamin'ny ota fa nahafeno fepetra takian'Andriamanitra. Ary izy rery ihany ny vatana ny eken'Andriamanitra ho kopia. Satria Andriamanitra tsy miverina teo amin'ny vovoka tsony. Averiko aminareo. Andriamanitra tsy miverina teo amin'ny vovoka tsony. Zay zavatra nangarika an'Andriamanitra rehetra dia mifafany daholo. Mahafantatrareo ve? Vao niseho tao an-danitra ny fiodiana losfera. Toy izy Andriamanitra, efa nisain'Andriamanitra amorona lanitra vaovao any amin'ny Apokalipsy. Vao niseho teto an-tany ny fiodinan'ny olombelona dia hoy izy Andriamanitra anangana tany vaovao any vaky ny Apokalipsy. Vao nanomboka ny nangarika an'Andriamanitra ny nofo, toy izy Andriamanitra hoe amorona nofo vaovao ah. Ny famonjena amin'ny fanahinao tanteraka tamin'ny fotoana amin'ny bebanao marina tsy nandraisanao an'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy amin'ny fiainanao manokana ao anaty. Avitra amin'ny fanahinao. Fa ny ainao ny barango satria any an-dalam-piadiana. Zay no mahatonga anao misarika ny nofo hidina. Nefa mitabataba be ny fanahy masina pakatra anao sy ainanao ny fiainam-pahamasinana. Dia misy zavatra mifandrirotra eo amin'ny ainao. Zay no mahatonga ny ainao marary indraindray. Henonao mihitsy ry Paoly miteny tsy ny tsara izay sitrako ny vitako fa ny ratsy izay sitrako, satria raha ohatra ka ny ratsy ny vitako dia tsy za zay fa le ratsy ato anatiko eo amin'ny nofoko. Satria ny nofo manohatra amin'ny fanahy. Ny fahatsapana ao amin'ny aina ny toeran'ny safidy sy ny fihetseham-po. Ka raha ohatra ianao hoentin'ny nofo midina eo amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'Andriamanitra na efa olom-bovonjy aza. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy feno vavaka, tsy maintsy mila tenin'Andriamanitra. Miady amin'ny fifadikanina, ozy izy Paoly, aza adino ry havako. Paoly nilaza amin'ny bokin'ny Korintianina fa asiako mafy ny tenako mangana. Andevoziko. Fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa. Paoly ve manany io tsy ho lavina. Paoly akatoka sekaiky ny fiverenan'i Jesosy apakatra amin'ny fiangonana. Tsy fotoana izao anafisafona ny afatra marina. Fotoana izao hijoroana anambarana amin'ny fiangonana. Tsy fihetsiketseny aty ivelany tadiavina fa firaisana marina amin'Andriamanitra. Okoteritsika fiangonana fa Satana miady hatramin'ny farany ny tsy hatafakatra ny zanak'Andriamanitra. Jereo ny fiainan'ny jentilisa tsy dia misy mikasika loatra. Fa rehefa an' Jesosy ianao ny anjera raha larindra satria misy olona afaka toka any ambadika any. Tsy maninona zay ataky fa tsisy mihembotra zany eto. Miaina ny fandraisen'i Jesosy sika satsy zany. Rehefa nahita Andriamanitra vatana tanteraka mizara telo tsara le izy. Manaraka tsara ve nareo
ataovy hoe manaraka izay pasteur. Ny fanahin Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia izy nahazo baiko hoe zaho izy manam-pahefana Jaona 4:7 zaho manam-pahefana ozy izy anolotra ny haiko dia zaho koa izy manana fahefana hakazy indray. Zany didy zany ozy izy niazoko avy amin'ndraiko. Zay na tonga an'i Jesosy tsy nety maty. Vao nisamborona izy sahirana mpisambotra. Tady Jesosy avy any Nazareta zay. Zaho izy tonga dia nianjera. Satria amin'ny fomba ahoana ny isamborana olona manana autorité enjana be ohatr' zany. Présentation fotsiny dia tsy zakanao. Zany tsy tokony voasambotra mihitsy Jesosy. Fa izy Jesosy allo ho atolotry ny haiko. Dia ny fiafaran'ilay izy tsy ho tantaraiko nanomboka teo amin'ny fisamborana mandrapatonga ny hazo fijaliana, taroka, enjana, zavatra fampahorina be dia be tonga tany amin'ny platso ny sisa. Tsy ho tantaraiko. Fa zao ilay teo amin'ny hazo fijaliana amin'izay. Rehefa mifantsika Jesosy, fantsihana ny tongony, fantsihana ny tanany, lefonina ny lanovoany, mbola tsy maty ihany. Faran'izy ny teny amin'izay. Raha eo, raha iso ampelantananao ny fanahiko. Natolony ny fanahany, vao nety maty izy. Raha sy natolo ny fanahany, tsy nety maty izy. Zay ny nahatonga, averiko indray, ny fahasamihafan'ny martiry, maty martiora, sy ny maty amina sakrifisy, fisoronana. Jesosy tsy maty martiora, fa Jesosy maty sakrifisy na fisoronana. Satria Jesosy nanolo tena ny ho faty, fa tsy hoe noterena ho faty. Ny olona rehefa terena ho faty no finoany dia maty martiora ny finoany izy zay. Fa Jesosy tsy niterena ho faty, fa izy nanaiky ho faty. Zay mahatonga azy ho sorona fa natim-pisoronana. Rehefa maty Jesosy, ny fanahy ny lasa ny an-danitra, ny vatany ny ao am-pasana, satria tsy ilaina ao am-pasana ny fanahy masina. Ny fanahy masina ny fanahin Jesosy. Satria ny fanahy masina nanoro-toro sy nanarona ny Maria tamin'ny fotoana natao am-boaka an' Jesosy. Noho izany ny fanahin Jesosy, tsy fanahin'olombelona fa fanahin'Andriamanitra. Rehefa lasa ny fanahy masina, niverina tany amin'ny ray, ny vatan Jesosy tao am-pasana. Ny ain Jesosy nidina tany amin'ny fiainatsita. Nidina tany amin'ny fiainatsita. Rehefa nandresy tany amin'ny fiainatsita Jesosy tamin'ny ainy, dia naka amin'ny fanalahidy amin'ny fiainatsita izy. Ny orory ny elo. Nanomboka hatreo amin'ny fanapahana, tsy any Losifera tsony. Satria raha namitaka ny Adama izy, dia azo natao naka amin'ny fahefana tany amin'ny Adama, natolotra azy fa tsy nomena azy mantsy. Lioka 4:7. Fa nanomezan'Andriamanitra azy Adama fa tsy ny devoly. Noho izany ny devoly tsy manam-pahefana iteny hoe nomena azy fa natolotra azy. Dia rehefa natolotra azy satria tsy nivolavolain'Andriamanitra izy mialoha amin'ny fotoana hitondrany ohatra ny Adama, nampilamina ny tany teo ambany fahefana Adama satria nivolavolain'Andriamanitra aloha Adama vao netiny tao Edena. Zay no mahatsara enao manaiky volavolain'Andriamanitra satria ny fitondran'Andriamanitra rehetra dia voatahiry ao anaty fanekena volavolaina. Rehefa voavolavola ianao dia manana ny karakteran'Andriamanitra, ny sain'Andriamanitra, sain'i Kristy, ny toetran'i Kristy, ny tafy ny fahamasinan'i Kristy, miaina ny fahamasinany, mandeha ny fahamarinany, mety ny tany. Fa ny devoly tsy volavolaina fa tonga dia natolotra fotsiny. Zany hoe mpanapaka dondrona. Korotaniny amin'izay ny tany. Nataon'izay mety rehetra dia izao zavatra hitany masontsika izao. Lasa olona lehibe te araka amin'ny zazakely, lasa amin'ny lahy, vavy samy vavy. Ireo rehetrarehetra ireo efa eo ambany fanapahan'ilay anankiray tsy mahay ninninina daholo. Dia rehefa lasa tany amin'ny elo, amin'izay Jesosy naka amin'ny fanalahidy. Dia Jesosy Kristy nameriny eto an-tany tamin'ny alalan'ny fitsanganany. Ny hery sy ny fanapahana rehetra tao amin'ilay olona anankiray tao hoe Jesosy ilay vatana tanteraka. Tapitra ny atelona ny teny ny fanamasina tamin'Andriamanitra ireny fanahin Jesosy. Hitan'Andriamanitra tany an-danitra fa tsy manatsiny Jesosy. Noho izany tsy tokony ho faty izy. Fa nefa ny vidiny nahafatesany tsy maintsy misy fiantraikany eto ambonin'ny tany satria tsy takatry Satana fa olona tsy marina, olona marina no nomelohany. Raha tokony olona tsy marina no nomelohany. Dia izy ary ilay tsy marina tokony homelohana. Ary izy ilay marina tokony tsy homelohana. Ilay tsy marina tokony homelohana, zasy ianao. Fa ilay marina tsy tokony hoelohina dia Jesosy. Dia izao ny zavatra nitranga. Rehefa hita ny fanahy masina
fa vatana tsisy clé tsy nikasinota mihitsy Jesosy nidina amin'izay mifanamasina tao am-pasana ary ny fidirany fanamasina tao am-pasana tsy mila nsokafana amin'ny varavaram-pasana fa tsisy anjely nanangana an Jesosy, tsisy anjely manam-pahefana hanangana an Jesosy. Fa nanokafana amin'ny varavaram-pasana Jona sy Petera sy Maria Magdalena sy le Maria anankiray reniny. Zay tsy maintsy ahita hoe tsy ao intsony Jesosy. Ho an'ny olona nanokafana amin'ny varavaram-pasana fa tsy ao Jesosy. Satria Jesosy tao fitsangana afaka mamaky rindrina tsy mila mivoaka amin'ny varavara. Tsy marety ao n'Andriamanitra. Dia rehefa hitan'Andriamanitra fa iny le vatana marina mijoro amin'izay dia tsy te ino kopian'ny vatan'ny olona rehetra izay mino azy. Le nofo hitsiry aminao tsy hoe nofo hafa fa le nofotry Jesosy taorian'ny fitsanganana efa nandresy fahafatesana. Zay no mahatonga amin'ny Baiboly milaza eno tsara. Amin'izao tsy mbola levona ny fahafatesana fa azo resena fotsiny ny fahafatesana na akisaka. Raha mena fahefana zany no nangana maty. Endana diovy boka atsangano sitrano marady atsangano maty. Rehefa misy maty atsanganao asen'Andriamanitra atsanganao fa rehefa veny mbola ho faty any. Na manjavona rehefa verina Jesosy. Fa ny hoe fandresena ny fahafatesana sy ny fahalevona ny fahafatesana dia amin'ny fotoana isehon'i Jesosy any amin'ny raha lanitra. Sy tafianao tsy fahalovana avy aminy. Satria amin'izay fotoana izay vao tsy teto tany intsony ny atao hoe fahafatesana. Tsy marety ao n'Andriamanitra. Iny kopia ny vatana tanteraka iny tian'Andriamanitra amoronana ny olony vaovao. Vovonjo ny fananao, ny amanao iny andalam-piadivana zay mahatonga antsika tsy maintsy mivavaka sy miorina tsara mba hifanaraka amin'ny ara-panahy ny zavatra iainantsika ao amin'ny aina. Azo aina ny fanahy. Amen. Dia ny vatantsika ny famonjena farany ny koritsika amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy hanovany antsika hitafiny tsy fahalovana rehefa miseho ny amin'ny raha lanitra izy. Ka neny ny feo trompetra n'Andriamanitra sy ny feon'arkanjely. Ao dia hozy izy Jona zay rehefa iseho izy dia ho tahaka an'izy tsika tahaka azy tsika satria normal fa kopiany. Zay no mahatonga le famoronana vaovao miainga amin'ny ranomoloboka sy mofo tsy misy masirasira. Satria ny famoronana voalohany niainga tamin'ny vovoka miverina ho vovoka na manjavona. Programmena zany ianao hihinana sy sotra ao anaty fahatakarana mamantatra ny tena. Fa manomboka izao ianao tsy tokony ho velona eo amin'ilay vovoka tsony. Anota! Ka mialay ianao amin'io fa zazatra miaino ny feo an'io. Io nofo mahatonga anao tsy mamela heloka satria ohatrany tsy tia mela heloka fotsiny izao le nofo. Io nofo tsy mamela heloka io, mbola le vovoka io. Io nofo te hangalatra azo tombony amin'ny tsy marina io, le vovoka io. Io le mitady tonga anao hitaonanao tsy aina amin'ny fiainam-pahamasinana io, vovoka io. Ary raha vovoka hiala ao anaty vatanao ihany ny fananao maninona miavana amin'io. Blouson io. Beba ianao. Verena amin'ny Jesosy. Tianao Jesosy. Tianao ny fitiavana mandrakizay Jesosy. Zany nanorany ainy teo amin'ny azo fijaliana. Tsy nihatonga antsika hiaina finaritra eto tany. Sy fikitra amin'ny zavatra mandalo. Fa iombona amin'ny fahafenony sy ny voninany. Ary hijoro amin'ny fahatakarana. Fa ny ambony indrindra sy mendrika indrindra eo amin'ny fiainako. Dia ny hanatsara ny fiombonako aminy. Ampifaly azy. Anao izay sitrany. Ho fantsonao am-pelantanany. Satria mandalo ny zavatra rehetra. Fa izay manao sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Teny aminao zany ny alehibe ny fitiavany. Andriamanitra manangana ny ainao ao anaty tranolay hitoeran'ny Kristy amin'ny alalan'ny fanamasina. Zao zany Andriamanitra dia efa manomboka manomana anao amin'ny fandovananao tanteraka. Ny fatanterahany fiovana rehefa miseho izy. Feny andalam-piovana ianao ato anaty. Ato anaty. Mandra-pifankahitana aminy. Salamo 7:20. Jehovah mpiandry ahy tsy mananjava mahory ahy. Mampandry amin'ny ay maitso. Izy tondra eo amoron-drano felan-tsasatra noho ny anarany izy. Mamelombelona ny fanahiko izy. Mamelombelona ny fanahiko. Tsy le fanahy esprit io fa âme. Mamelombelona ny aiko izy. Ka ny aina raha mbola mitoetra ao amin'ny nofo dia maniraka antsika hanota foana. Sy ho mpanompo ny filany. Vao fitaka ny zanak'Israely tany dia hozy Jesosy mahagaga koa.
ny razanareo mihinana mana avy any an-danitra nefa maty any. Nefa le mana io zany afaka mitahiry satria singa avy any an-danitra. Dia gaga Jesosy mihinana zavatra tsy tokony fihinana ny olona fa omena ny sakafo ny lanitra tsy mety maty. Mbola mety maty any satria nahoana vita amin'ny fahotana ny manaisotra sy mampangina le herin'ny mana zay tehirizina ao anatin'ny fanekena. Mbola misy ny boky Mosesy ao, misy Torah, misy ny tehin'ny Moïse ao anatin'ny fiaran'ny fanekena. Voatahiry mandrakandroany ny mana rehefa ny ten'Andriamanitra hoe tsy lo. Nefa tsy maharitra indray andro akory. Rehefa nomen'Andriamanitra isan'andro hoe lo io raha voatehirizina tsy tian'Andriamanitra ny olona ianao anaty fanahiana. Tonga Jesosy hamonjy ny aina ho amin'ny tanjona anangana azy ho amin'ny fahamarinany. Sy ahafahany ny aina mifankahita amin'ny fahatanterahany. Hitanareo, ny ain'i Jesosy ny natolony. Eto zany ny zavatra mitranga, takalonaina. Zay mahatonga le hoe takalonaina Jesosy. Ao amin'ny ainy tsy mety maty satria mifankahita ny fanahy masina sy le ainy taorian'ny fitsanganany dia lasa mitovy rang. Le fiainan'i Jesosy taorian'ny fitsanganana lasa fiaina tsy mety maty ohatra amin'ny fanahy masina satria nitoeran'ny fanahy. Zay no mahatonga amin'ny vatan'i Jesosy afaka miditra mamaky rindrina. Fa talohany nahafatesana izy tsy mbola namaky rindrina. Satria zaka amin'ny fanahy masina ny koron'i Jesosy. Zakany, ny tenany, no le aina vaovao ny raisiny taorian'ny fitsanganana rehefa nandresy izy. Ataovy amen. Mafantatrareo? Zay fiainan'i Jesosy tao amin'ny fanahy zay, le fiainana novan'Andriamanitra anao aorian'ny fahafatesana na koa anovany anao raha maneno ny trompetra hitafy an'izay tenan'i Jesosy tanterak'izay sy ny fiainan'i Jesosy. Zay le hoe Zoe na fiainan'Andriamanitra. Tsy ezaka avy amintsika no tanterak'izany fa ny fanekentsika tsafidy manaiky ho tarehany amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mitoetra ato anatintsika. Dia io fanahy masina io mahazo aina rehefa hitan'ny fanahy masina le fahaterena ao anatinao. Pastera, ino zany fahaterena zany fa mba tiako ho fantatra. Fahaterena ny aina toa an'i Jesosy. Tery a Jesosy io. Raha mba esorinao eo amin'ny fiainako ny vesatry ny ota satria efa nandresy an'ireny ianao. Te hiaina amin'ny fiainam-pahatanterahana tahaka anao. Tiako ny ho tanteraka, tena lasa fanirianao le izy. Mitomanoro mbola misy tsy mety ao anatinao. Mampahory anao zay le ranomaso ilaina. Misy ranomaso ilaina. Ary matery an'Andriamanitra dia hanery anao koa Andriamanitra ny alalan'ny fanahiny. Tery anao ny aina fiainam-pahamasinana. Fa maninona ny masoko no miteny ota amin'ny fomba fijeriko. Fa maninona ny fieritreretaka mbola maloto amin'ny piraita-posy ny pirala amiko. Piravavy amiko. Fa maninona ny foko tsy mahay mamela io ka Jesosy. Voasoratra fa zay adio am-po ihany no hitanao fa maninona mbola maloto fo. Maninona mbola misy olona ankalaiko. Nefa misaina ny fankahita aminao. Ny ainy Jesosy ao anatinao. Dia le fiainana mahavita mamela heloka tamin'ny fotoana namantsihana azy. Zany mahatonga an Jesosy faly nahita Stefanina. Rehefa nanomboka nandohalika Stefanina ka niteny hoe raha io aza ataonao hely nene maintsy ny Saoly. Zao ataon'izao. Dia nisokatra maso Stefanina nahita an Jesosy nijoro teo ankavanany ray. Tonga dia nisokatra izy. Hitanareo, ohatran'ny rehefa hoe mahafaty baolina ny ekipa Barea. Dia tsy tafapetraka eo amin'ny toeranao mihitsy ianao fa etan'ny mpifaliana nijoro. Dia manao bravo. Dia ohatr'izay mihitsy ny fijerevan'Andriamanitra olona anankiray miaina araka ny toe-panasy toe-po mifanaraka amin'ny sitrapony. Jesosy tsy taitra amin'ny olona maty farana atsanganao raha sendra mpiasanao amin'izany izy. Fa ny olona taitra amin'izany, ny olona ny taitra amin'izany satria amin'ny olona zao normal, ny olona mety maty fa tsy hoe olona tsy mety maty. Dia rehefa mahita olona velona izy avy any amin'ny fahafatesana, hoay, tena miasa Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy taitra amin'izany satria niainga tamin'ny vovoka izy. No zany tsisy grand miracle zany amin'Andriamanitra fa amin'ny olona zany no mipetraka. Fa ny grand miracle amin'Andriamanitra ianao efa nandray safidy ny aina amin'ny fiainanao nefa nanaiky ianao ny ovafo rehefa niaraka tamin'i Jesosy. Miracle de miracle fiovapo. Zany mahatonga antsika
mila mampanaiky atsafidiny ao anatsika ny ho tarihiny fanahy masina. Tsy tafatoetra ato amin'ity nofo mety loha ity ny fanahy masina raha tsy ao Jesosy. Dia ozy izy Jesosy rehefa nanomana amin'ny fandraisana, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay. Ary za Jesosy hoy izy fa tsy zaho akory noho izy. Ary zaho Jesosy hoy izy anangana azy amin'ny andro farany. Dia fa izy nampitandrina. Sao ozy izy maintsy ny apôstôly andehibe ty asy ty eo amin'ny olona Israely. Satria rehefa hita ny olona hoe misy jamba mahiratra somona miteny amin'ny anarako, dia tena angetaeta ny olona ary rodorodo hitady an'Andriamanitra ny amin'ny faneom-pamatana sy fahagagana. Tandremo anefa ozy izy tandremo nahazo maimaim-pona nareo dia mizara maimaim-pona. Satria hitan'i Jesosy fa isy apôstôly isy any na ny aoriana any hitaky fandehany. Jesosy nefa misoroka ny zavatra ho avy any ariny. Dia rehefa hitanareo fa misy mampitodika anareo any amin'ny zavatry ny tany ny fiafaran'ny zavatra toriny, raha misy milaza aminareo tsy Kristy, ero Kristy dia zao fotsiny ny alalana ny Kristy, jero ny prinsipany. Ao na fomba fiadany, maiky ny anangony izy sa maiky ny hita. Ary rehefa manome izy miandry tambony ve sa mamaim-pona, tehiteny aminao fa naniainy aza atoriny. Tiano libre ianao eo ampanompoana azy, tsy ho voakejany fitiavam-bola koa nefa, fa rehefa tena mpitiavana ny anompoana ao an'Andriamanitra, tsy zavatra tsy afonao amin'ny fanjakany koa. Zay ny toetra ny Abrahama, tsy Isaka no ilainy fa fo feno fitiavana alohany hitahiny azy. Tsika mila maty eo amin'ny nofo, fa raha tsy maty ho vo eo amin'ny sa ka loha izy dia tsy voaka le azo. Fa izy Jesosy tamin'ny fanoharana nisy vozy izy natao teo amoron-dalana dia lany vorona. Fa rehefa na tsy mpiteny tsala izy dia lasa azo be dia le vorona tokony ninazy indray nialoko teo aminy. Samy vorona sy azo dolo ny resaka eto. Ka problema anao tsy manaiky ho atsipeny amin'ny sa ho tefena mba ho loha, fa te petaka eny amoron-dalana ao anaty confort tsy araka ny sitrapony. Vorona mandalo fa na mihinana na mialoka. Marety eka ao an'Andriamanitra. Kristy ny antony havelomantsika. Raha mbola velona ianao ataovy tsapanao fa ny ainy no fiainanao. Ary tsy tafatoetra eo amin'ny nofo mety loha io Andriamanitra sy ny fanahiny raha tsy ao Jesosy. Dia zay no mahatonga atsika rehefa nandray an'i Jesosy dia lasa mahita fahagagana ianao amin'ny anaran'i Jesosy, satria anaty fanekena vitain'i Jesosy ny parany. Rehefa nandray Jesosy dia vitainy ny parany. Na manoty ianao na tsy mendrika ianao miseho foana amin'ny fahagagana. Fa ny problema anankiray tadidio fa tsy mahazo aina amin'ny fanahy masina. Dia ozy izy ny Baiboly, aza manao zay mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra ozy izy poly. Zany hoe misofirina ny fanahy masina rehefa manoty ianao mpanota velona, ny zavatra tsy bebanao kanefa ianao misisika manompo an'Andriamanitra. Inona ary ty manompo tsy ampy firaisana amin'Andriamanitra ty? Ndanalony tokony atendrombotra dia mibeba tsara. Itseno daholo dia tokony itsena dia miainga vaovao miaraka aminy. Izy eny tsy tonga nameloko anao mandrakandroany fa tonga izy hamonjy anao. Na olona izy ianao na olona izy, raha mpanoty ianao ianao indrindra nahatongavan'i Jesosy. Tsy mbola manameloko izy mandrakandroany fa zao fotsiny maneke andray azy. Ekeo fa tsy mety tsony le prinsipa teo aloha fa tokony efa ho lasa efa ela ny zavatra taloha. Ao anaty fahazarana miditra foana ny devoly mampiditra amin'ny programany tsikelikely dia zay mavompiny be dia be mandrakandroany. Tsy anjoanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto amintsika ny fanahy masina manampy antsika, manampy ny aintsika hahatratra ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Maneho hita maso ny fiainany zanak'Andriamanitra, fa maninontsika ny meny antsika ny ainy, meny antsika ny fiainany mba hahafahantsika maneho ny fisiny amin'ny manodidina antsika. Te hiseho amin'ny alalantsika izy. Zay le mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Tena zanak'Andriamanitra Jesosy, fa ianao ilay natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana azy. Efesana 3:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary alalan'ny fitiavan'ny Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra mba hamelona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ao
Efesiana toko faefatra eo akaiky eo ihany 9:17. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mandra-pahatonga antsika rehetra eo amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Firaisan'ny finoana izy sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra. Ka ho lehilahy lehibe atratraky ny ohatra ny fahalehibean'ny fahafenon'ny Kristy. Mila feno Jesosy sika. Rehefa mijery tsika toan Jesosy. Rehefa misaina tsika zay natao hoe feno Jesosy. Fatria ny sainao feno Jesosy satria mahalala azy be anao fa ny tananao tsisy Jesosy satria mbola mangalatra. Inona ny ratsambatana mbola mampanota anao fa lo tapaka fa tozay zay tsy apiditra anao any an-danitra. Kolosiana. Tompo, teneno zo vavaka zao Jesosy io. Ampio zahay. Amin'ny alalan'ny fanahy masinao. Iainanay ny fiainanao. Kolosiana 4:7. Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenon'ny fomba an'Andriamanitra rehetra. Inona ny tenan'i Jesosy ianao zao. Zany mahatonga antsika miady amin'ny nofo an-tsafidy. Miady amin'ny nofo an-tsafidy sika. Rehefa mahazo toerana tao anatintsika Andriamanitra sy ny fanahiny dia manomboka misy fanoherana mitranga ao anaty. Manomboka misy fanoherana tsy maintsy mitranga ao anaty fa tsy normal tonga dia mety ny zavatra rehetra hoe tsisy fanoherana mihitsy ao anatinao tsisy. Hitanao ny zaza tsy teraka raha tsy ohatrany hoe mihetsika izy mihetsy zaza. Dia misy contraction. Ho lavon'le tranonjanaka amin'izay ny fitoeranao satria ngeza loatra izy. Tsy amin'ilay mesure ilaina intsony. Dia hozy izy Paoly, Galatiana 2:17. Fa nohatra, nofo manohatra ny fanahy, ary ny fanahy manohatra ny nofo. Mba tsy ahafahanareo manao izay zavatra tianareo araka ny filanareo. Korintiana 1:7-9:20. Halleluja. Fa asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko fa nona dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ho lavina kosa ny tenako. Paul rehefa nanolo tena dia nahatsapa ao anaty an-tsafidy izy nanohatra ny nofony satria mahazo aina sy mahazo vahana ny fanahy masin'Andriamanitra ao aminy. Zany mahatonga ny apôstôly Paul mifotoana miredirery amin'ny tena ohatrany hoe misy Paul anankiray ivelany dia ozy izy ny olona nijery azy hoe adala io. Romanina 7:15-20 andaony ho jerentsika kely. Ozy izy fa zay taoko dia tsy fantatro. Fa zay tsy sitrako no ataoko fa zay alako no ataoko. Magagy ianao fa inona ary mahazo an'leraga ty. Ny atao noho ny dia tsy fantany. Olona lehibe anao noana ny tsy ahafantaranao izay tokony atao. Zay tsy sitrako no ataoko fa maninona atao nefa tsy sitrako ao. Fa zay alako no atao. Misy ady ao. Fa raha manao ny sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany tsy izao intsony no manao izany fa ny ota izay mitoetra atao anatiko. Hitany fa misy ota ao. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny tenoviko ity. Fa ato anatiko ihany anefa ny fikasana saingy. Tsy saingy ny atateraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko fa ny ratsy izay sitrako no ataoko fa maninona ary aho. Fa raha ny sitrako no ataoko dia tsy za tsony manao an'izany fa ny ota izay mitoetra. Ka misy ny ota izay mitoetra ao anatin'ny olona manao izay zavatra tsy sitrany ka noheran'ny fanan'Andriamanitra ao anatiny azy. Dikan'izay vao miditra ny fanahy masina tonga dia mikorige anao izy, manitsy anao izy. Manitsy izy aloha. Mba hatonga anao ho toerana hatamana azy. Satria ho tonga n'ilay fahataterana tahaka an'i Jesosy. Ina ilay fahataterana? Misy tendreva eto ohatrao tsara ny tana izay miaina. Ina ilay fahataterana? Jesosy ny teny, ao koa tanteraka ianareo. Tahaka ny fahataterana ianareo izay ny an-danitra. Tany amin'ny testamenta taloha tsisy an'izany. Tsy nitahaka Andriamanitra ao koa tanteraka Isaia. Fa vao tonga Jesosy dia ao koa tanteraka ianareo. Satria vao tonga Jesosy tonga dia eto tany ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy mbola eto ny fanjakan'Andriamanitra aza manantena fahataterana izany. Fa rehefa eto ny fanjakan'Andriamanitra dia afaka no tanteraka ianao satria nisy olona anankiray tanteraka modely hamonjy ny olona rehetra. Noho izay mila manenjika fahataterana ianao mifanaraka amin'ilay safidy ao anatinao ny safidin'Andriamanitra izay tonga amin'ny alalan'i Jesosy hanangana anao araka ny sitrapony. Noho izany matahora fa azazatra misetrasetra ao anaty faharatsiana loatra. Matahora an'Andriamanitra. Fa ahoana ary paster, ianao koa izany dia ohatrany hoe maneho aminay fotsiny hoe tena zao ny fanahiko mangororo mihitsy. Inona ny tokony ataoko pastera? Rehefa feno tenin'Andriamanitra ianao, firaisana amin'ny fanahy masina. Rehefa manomboka eo ny olon'Andriamanitra dia manomboka miseho ny famatsiana avy amin'ny fanahy masina. Amin'ny fanoherany fanahy nofo mahazo aina, ampiasa ny etaetanao amam-bavaka
ny atonganao ho isan'ny olona tanteraka. Ao anaty vavaka ny lalana, ao anaty vavaka ny fahafahana manokatra ny ao anaty. Any hoe tahita-tsafidy amin'ny fandraisen-dahatra am-po, fa tianao ny anao ny sitrapony, mila tianao aloha vao mety aminao. Mila leo ianao tsy andevozo ny nofo intsony. Ary rehefa tsara ny communion amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra, misy eo aminao sy Jesosy, dia manomboka miseho Kristy fa tsy hitatsony ianao. Dia io Paolo ihany no tena amin'ny Galaty 2:20. Ary ankehitriny izay nivelomako tamin'ny nofo fahiny, dia hivelomako amin'ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra, izay maty ho akana n'olotra ny ainy ho ato amin'ny hazofijaliana. Ary amin'izao fotoana izao, sako nijoro vavolombelona aminareo, fa tsy zatsy no mivelona, fa Kristy mivelona ato anatiko, izany koa ny témoignage-nao. Ho témoignage-nao zany. Ataovy amen mora olona. Sainy fa tamin'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, dia variana be Jesosy mifantsika amin'ny hazofijaliana, fa Jesosy manampy ny Romanina hanombo azy eo amin'ny hazofijaliana. Aza miketrona moa. Tianareo fantatra avoakako ilay izy. Avoakako ilay dossier sa tsy avoakako? Mba avaka kely ny bokin'ny Kolosianina. Kolosianina avoay ilay raha. Kolosianina 2:2 ny 9:4-10 ka hatramin'ny 10:5-10. Ary novonoiny Jesosy io ny soratanany didy izay nempangatsika, dia nesorony tsy eo mihitsy zany ka nomboany tamin'ny hazofijaliana. Nomboany Jesosy, Jesosy ilazay Paoly io teo amin'ny hazofijaliana. Izy zany sady efa filasika. Ny Romanina misambotra azy, manombo anazy, dia izy koa manombo ny nofony. Ino no anomboan'ny nofony io? Le didy fiampangahana, le zavatra rehetra tokony anomboana anao, nanampy ny Romanina izy. Niara-ny asa tamin'ny Romanina nanombo koa zany izy. Dia izay maharatsy ny fanamarina tena. Ny olona mpanamary tena tsy afaka niovy zany mihitsy. Ny problemanao izay ho tamarinanao lasa sakaizanao satria matoa marinina tiana. Ny afatara zany fa te ota ianao manamary tena ao anaty ota. Mety izy ohatran'i Jesosy, na tsy nanao ninninina azy, tsy voatery hamaly. Avelao voafantsika eo amin'ny hazofijaliana tsara ny zavatra rehetra, mba hisy hanafahana anao. Fa rehefa manomboka alainao baraka ilay ota, dia tsy ho namanao intsony io. Miala amin'ny fanamarina tena. Teneno akaikinao, miala amin'ny fanamarina tena. Teneno izy Jesosy rehefa nampandresy anao Jesosy hoe, dia nanampy ny Romanina izy, anombo ny faratsianao rehetra teo amin'ny nofony. Ny olona teny ho tafavoaka amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra dia izay olona mandresy ny nofony. Ny endriky ny tena fiovoam-po marina dia miseho mitoetra tsy tia manamary tena. Ajereo Jesosy fa tsy ny loha bavakory izy, tsy takatry ny devoly ny plano mpamonjena. Zay mahatonga ny Korintianina 2:2-5 raha fantaka ny andrinan'izao tontolo izao izy, ny herin'ny afina tao ambadiky ny hazofijaliana sy nanomboana an' Jesosy, dia tsy nomboany teo amin'ny hazofijaliana ny mpanjaka ny voninahitra. Ka isika rehetra mialoko atao ambany fahamarinan'i Jesosy avokoa raha mbola eto an-tany, fa Andriamanitra kosa matoa namono antsika eo amin'ny nofo, amin'ny alalan'ny finoantsika an'i Jesosy, nomeny mpanampitsika atao hoe fanamasina, dia tiantsika ho tanteraka afaka eo amin'ny nofo fa velona amin'ny sitrapony tanteraka. Amen. Zay mahatonga Mateo 5:10-20, Jesosy niteny, aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo izay ny an-danitra. Tsika tsy natao hiaina ny fanjakany eto an-tany. Eto an-tany aloha tsika dia efa miaina ny fanjakany. Amen. Fa ho ao amin'ny fanjakany any an-danitra. Tanareo, eto an-tany tsika dia efa miaina ny fanjakany, zay vao makao amin'ny fanjakany any an-danitra. Dia zay mahatonga Jesosy miteny, zaho izy tsy akisotro ny vokatry ny tany intsony, mandrapatonga anareo ny fanjakako. Nefa izy niteny ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy aiza fa ho anatinareo. Rehefa ao Kristy, ao ny fanamasina, ao ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ny probleman'ny devoly azo roasina. Fa za ilika any amin'ny devoly ny safidy tokony ho raisina. Fa be dia be manko amin'izao ny fifohazam-panahy, moramoraina fotsiny devoly mahatonga an'io dia manao mitohy ihany. Na devoly ary efa mefa tsy anjarana intsony efa safidiny. Aza ilika any amin'ny devoly mampiasa
Ny fanapakevitra tokony ho raisy niverina amin'ny fahamarinana. Miverena ianao amin'ny lalan'ny fahamarinana. Miverena ho hainao amin'ny lalan'ny fahamarinana, tsy misy fepetra. Miangavy ianao aza mangatakandro. Fa zao ankehitriny zao. Aza mideriva ny lavitra ny tsony. Amin'izao dia efa azo roahana tsara ny devoly. Tany aloha tsy azony kitihana izy. Satria Jesosy niteny, raha amin'ny fanan'Andriamanitra no moako demonia, dia feto aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay, ny olona manana ny fanjakan'Andriamanitra dia manam-pahefana handraoka demonia. Ka ny famonjena dia manovanao tanteraka ao anaty aloha, anomanana ianao amin'ny fanovana tanteraka anao eo ivelany. Paoly dia niteny, izay dia marana hivavaka isika. Timoty 2:2-9:7-10. Hoy izy ny apôstôly Paoly. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo-kase izao. Tompo mahalala ny azy. Ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'i Jesosy, ny anaran'ny tompo, hiala amin'ny ratsy. Satria misy ifandraisany amin'ny fahalalana ianao no fanekenao hiala amin'ny faharatsiana. Fa mindrapo vonona foana, mandrapatonga ny fotoana. Raha mbola misy fofinaina ao anatinao, aza mangatakandro. Zao ny fotoana mampety ianao. Tsangany amin'ny toerana misy ianao. Misaotra Jesosy no ny rana, misaotra Jesosy avodiwa, misaotra Jesosy avonjia, avy aty azinao fenonao fazava. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy no ny rana, misaotra Jesosy voadiwa, misaotra Jesosy voavonjia, avy anaty azinao fenonao fazava. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy ny rana. Ndao tsy misaotra Jesosy ny amin'ny rano izay nalatsa anao antsika. Misaotra Jesosy voadiwa, misaotra Jesosy voavonjia, avy anaty azinao fenonao fazava. Deu afako tavaia. Eo antsota azafady mba miakatra daholo. Misery amin'ny ray. Leo antsota miakatra daholo azafady. Tikanao iresaka amin'Andriamanitra, sakafo ny vavanao, teneny Jesosy androany. Raha misy zavatra anankiray tena iriany Jesosy indrindra, ary antony nahatongavany ny anantsika fahatsapana, fa miray aminy isika,
miombona amin'ny fahamasinany miray fahamarinana aminy tsarovo Kalvari le toerana namantsiana azy mafy eny mangirifirany amin'ny aretany rovotro ty tanako ty nisy fotoana talohan'ny Paska nizairina narary fotoana ohatran'ny tady ho safotra zany ianao satria tsy mandaitra le anestezia fa zao nireko tao am-poko ary niteny Andriamanitra hoe tsy ampafiriny amin'ny aretako akory ny fahatsapanao nitondrako ny fahotany zao tontolo zao latsaka ny ranomasoko tonga dia doto le tanako satria nanatsapahatsapana tao am-poko fa hay tsy mora ny aretan'i Jesosy namonjeny aho ary nazarery ny olona teto tany na enonao rery azy dia mato anao toy ny azo fijaliana foany Jesosy. Mba fantatro ve azo atao fahazarana fa ianao io le kopia anankiray tsy miverina tsony eto ambonin'ny tany fa ianao le endrik'Andriamanitra tsy hitezovizanao amin'ny hafa fa le maha izy azy tarafiny eo aminao manokana. Raha very ianao Andriamanitra dia very ny rehetra satria tsisy ianao tsony. Zany mahatonga azy mametraka 9 fa mitady ny anankiray satria ny sarobidin'ny olona anankiray amin'Andriamanitra dia mitory amin'ny sarobidin'ny olona amina miliara tsy miverina. Tianao Jesosy, manana fiombonana amin'ny androany, teneny Jesosy manenena ny amin'ireo endrika rehetra mbola mety manapaka ao anatinao katakalinao ny fanatrehany. Fotoan'izao 2 minitra mialoha fandraisana miangavy ianao verena ianao amin'Andriamanitra, verena mihavana aminy, ataovy izay havanana aminy, ataovy izay havanana aminy, tsy amin'ny teny fotsiny fa mifahatsapanao anatin'ny fo, mifandresen-dahatra fa mila ny fanadiovantsika. Misaotra Jesosy, misaotra ny famindrapo, misaotra ny famelan-keloko, misaotra ny fitiavana isan'andro nadiovanao anay amin'ny raha sarobidy Jesosy. Iraisanay aminao tanteraka satria na ny zava-miafinao ambadiky ny zavatra hoaninay, asainao hoaninay hoe raiso ary hano dia maneho aminay fa ny fiombonana no atserovana anao. Ataovy mahatsiaro anao zay fa eo foana ianao ary ao anatinay, any amin'ny fiainanay andavanandro, any am-pandriana amin'ny alina, naizanaiza misy anay any amin'ny toeram-piasana Jesosy ao. Ataovy tsapanay fa mila mahatsiaro anao zay mba tsy horava ny firaisanay sy ny fiombonanay aminao. Hoeto izay fanahy masina, voatahiry ho isan'ny fiangonana, tsy misy fiketronana pentipentina amin'ny fotoam-pampakarana. Fevakaiky ny fotoana Jesosy zay nofinofy tamin'izany nefa tanteraka amin'izao. Andready sy filazana ady ianareo. Ohatra ny efa akatoko ny 3e guerre mondiale zany zao tontolo zao. Andre isy areto mandringana nandalo ny Covid. Ary hatramin'izao mandrak'androany mbola misy areto mandringana tsy mety levina, tsy tapanafa mihitsy satria tonatonana ny zanak'olombelona avy efa tanteraka ny fanambarany soratra masina. Tsy miandro olona ino ny fahatanterahany zany. Izay vao ny soratra dia natao hitranga miambena. Vavak'izay androany, misaotra fa mbola isa voatahiry zay, mbola afaka miaina amin'ny fiainana ohatr'izao, mandrety teny mpanisiana iorenanay Jesosy. Fa ho avy ny andro angeta eto zay fa tsy hita rano sotrona tsony. Teneno Andriamanitra, tsy hamazovazy ianao zay Jesosy, tsy hamazovazy ny fitondrantenanay, ny fanoloran-tenanay sy ny fijoronay. Hanomana amin'ny fonay zay eo na mipapakatra. Zany ny omponay Jesosy. Mialohan'izao fandraisan'izao, ataovy tsapanay fa vita fihavanana aminao zay. Fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka, aza adino ary tsy misy fitaka ny fanahany. Tsy mitaka anao tsony zay Jesosy. Raha sanatrika mety hisy aza zavatra ity hampalahelo anao, mety tsy fananinay fa raha mbola misafidinay, tsy zay akory ny feny safidinay fa tolotra ny fanahy masina zany androany. Manana fiaina pahatanterahana, tsy ao anaty ezaky ny nofo fa manaiky ho tafatoetra amin'ny sitrapony iray amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy. Amen. Jesosy tombo tamin'ny alazaina madiana azy dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisotra izy dia nivakiny dia izy hoe tia ny tenako a izay vakina ho anareo so natao ho fahatsiarovana misaora azy. Misotra ny amin'ny rahanao Jesosy. Misotra ny amin'ny tenanao, ny amin'ny nofo nanaiko ho vakina. Sokafo ny masoko Andriamanitra, ahitanao isan'andro. Hovainy saiko, ahalala mihoatra ny fahamarinan'ny teninao. Tehirizo izay hanana discernement tsara amin'ny fampianaran'ny diso be dia be. Izay mety hitarika anay hiala amin'ny fijoroana. Fa izay te ahitanao. Tehirizo izay ho mpanompo, tena feno hery mandram-piverinao. Ary tsy azon'ilay ratsy hozongozonina satria manana ny heriny ranao. Misaotra Jesosy. Tahaka izany koa ny kapoaka. Ny kapoaka izay nentanantsika dia ilay fanekena vaovao sady mandrakizay. Izay nalatsaka Jesosy tamin'ny fanehoana ny rany. Nanomboka tao Getsemane ka hatreny Kalvari. Ilay raha fanekena vaovao miteny tsara lavitra noho ny rany apela. Izay mitarina famondram-po fa tsy fanamelohana. Ilay raha izay niaretana ilay tsy manatsiny hitondra ny fahotantsika. Ilay takalo kapoaka tao Getsemane ka natonga azy nisotro ny fahotantsika. Satria tsy maintsy ho faty izy. Natakalo ny raha sarobidim-pahamarinana ho famelana ny helitsika. Dia hozy izy. Ny raha izay nalatsako dia fanekena vaovao anareo. Famelana ny helokareo sy ny fahotanareo. Ka no vinanao vidinareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka hoy ny Tompo. Dia manambara ny nahafatesako. Mandram-piveriko indray, mandram-piaviko. Maranata. Maranata Jesosy. Misaotra. Hininanao iny ilay azo fijaliny aza misy miala rehefa avy eo a fa mbola hiarivavaka tsika oriny. fa ianao irery ianao ihany no navity izany. Iniranao iny lay niaretanao ilay azo fijaliny dia mafitaninao fa ianao irery ianao ihany no navity izany. Nisy voatavy androany. Nisy sa tsy nisy. Te hafa mafy be ho an'i Jesosy ary. Mahazo toerana vetivety ao ampanaovana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra maro samihafa tsika. Dia ao anatin'ny filazana ihany koa. Hentsika teo fa Jesosy Kristy fa tsy raha salamy Kristy. Zay tsy raha salamy Kristy, tsy martyr Kristy fa nanolotra ny aina izy nanolotra ny aina izy mba ho fanavotana antsika tsirairay avy, mitondra ny fahalototsika sy ny fahotantsika mba ho mampifanavotana antsika. Fampatsahivana kely voatantsika niditra teto tamin'ny fahadiovana, tsy hoe voata hoe nisy nanome inona akory. Nisy nanome trano aloha marina izany fa voata ihany koa tsika tamin'ny fahadiovan'ny trano dia oka isika tsirairay avy rehefa avy eo ny ambasador moa izany na ny tanora dia mba ho fitahiana ho an'ny hafa koa amin'izay fahadiovan'ny trano izay rehefa miala eto isika. Manarak'izay dia
ozy ny tanora zokiny teo hoe mila miresadresaka sy mitafatafa hony a rehefa avy eo rehefa vita ny fotoana ny tanora zandrany miaraka amin'ny tanora zokiny io. Izay ry tanora isany tsy dia ela be akory fa ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny fotoana andamindaminana ny trano dia misy resadresaka sy tafatafa ao amin'ny tontolon'ny fanjakan'Andriamanitra avokoa izany fa tsy hoe tafatafa inona akory. Alao azava ao anatin'ny efa tanoranay antsika amin'ny 9 mai manana fotoam-bavaka ny hvkl-mission ny maraina dia ny hariva misy fotoana ho an'ny tanora manokana zay amin'ny 9 mai dia misy fotoana ho an'ny tanora manokana ny amin'ny tolakandro. Ao anatin'izay fanazarantsika amin'ny fankazatra amin'ny tsitoa zay dia ny sokafan'ny tompony fotoana rehetra ahafahantsika mahafantatra ny tsy ambaratelony isanandro miditra melalina mandrakarivotsika dia ao anatin'izany ny fisokafan'ny fotoana isaky ny latsinainy talata larobia ny zoma sy sabotsy moa zany mazava ho azy izay misy ny sekoly maraina manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany ao amin'ny supérieur Analakely. Misy ny sekoly famahanolana, sekoly ny fanasitranana ny talata zany ary ny larobia ny sekoly ny fitahipana miantoka ny fanambinana toetra ho amin'ny fiovam-piainana. Dia ireny fotoana ireny ahafahantsika mifankazatra tsy hoe zatra tonga amin'ny 7 dia amin'ny 8 sasany hoe zatra tonga fa manazatra ny fiarahanao sy ny fahalalanao an'Andriamanitra mba hidiranao lalindalina kokoa amin'izay fiombonan'izay ho amin'izay fampanjakana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainana ny toetrany izay. Amin'ny sabotsy 20 avril io dia misy batisa ho an'izay mangetaheta ho amin'izay batisa zay amin'ny 20 avril 20 avril ny toerana lazainao ihany efa misy toerana fanaovana ny batisa eny Analamahintsy eny tonga dia teneniko any ho an'izay vonona sy mangetaheta dia misoratra anarana amin'izay pasteur eo na pasteur sandratra fa izy moa tsy eo fa afaka manoratra anarana hatrany ianao amin'iny herinandro iny. Dia aza matahotra misy fiofanana kely melohan'izay batisa zay ahafahanao miatrika tsara fa dian'izao ho an'izay mangetaheta dia aoka hiangetaheta mandrakariva fa izy no sy honoana fa izy no hovokisana. Amen. Ny amin'ny zomantsika any amin'ny trampokin'olona dia ny sabotsy ihany koa any amin'ny trampokin'olona dia zay vao mandeha batisa fa tsy hoe tonga dia mandeha any amin'ny batisa akory fa manana fandraisantsika amin'ny herin'ny androany any amin'ny trampokin'olona zay vao batisa. Aoka zangana dia atsoro makaty ny tananao fa afaka ho an'ny fanatitra isika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay satria ianao niteny fa velona ianao dia velona izay ary raha velona izay dia ianao no mbola manana ny planina ny fitahiana amin'ny lafiny rehetra ho anay ihany koa. Sombiny amin'izany fitahianao zany ny fahafahana ihany indray mbola mamafy amin'ny fanjakanao ary melohan'izany dia fanatitra velona ary sarobidy tokoa ny tena anay melohan'ny zavatra rehetra fa ianao no